tompolasy tompo avy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no ananterana ny arabo ambampirarintso ho antsika menakavy manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao andro vaovao izao indray alarby 10 May 2024 anterina zany ny arabo ambampirarintso na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina any sorana ihany koa ilay nahary no ny fitahiny sy ny fitantanany satria raha tsy teo zay dia tsy afaka ny iona amin'ny alalan'ny sary sy ny feontsika amin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity isorana ireo teknisianina izay miketrika sy manatotoza ny resaka teknika na ny atao amin'ny foibe na ny miparitaka ny rehetrarehetra any satria izy ireo zany no atao ihany koa hoe lakle amin'ny afahantsika manaraka ny tsaka sy andavany ny fandarany tsy ivina ihany fa afahanao manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada zany eo ny Radio Mada eo ny MBS Radio eo ny fahitalavitra MBS eo ny YouTube eo ny Facebook ka izay mapetenao no afahanao zany manaraka nyzay fandarantsika izay dia ianao zay manaraka dia isorana tena mitafitafy satria mafoy fotoana mafoy izay zavatra afaka afoy rehetrarehetra amin'ny fanarana nyity fandaranyity satria midiky zany fa tena zava-dehibe amintsika rehetrarehetra ny fiainan'ny Madagasikara sy ny fiainan'ny Malagasy ahoana ny fandarantsika dia eo mifamakafakana eo ihany koa ny fandalinana andreo vaovao izay everina fa tokony azavaina tsy maintsy azavaina zay ny tena marina mba apazava ny raharaha izany dia eo ny fandraisantsika indray ny avy eo anivon'ny taxi zany eto Antananarivo ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra FTAR zany amin'ny alalan'ny voalohany ny ramatoa zany Clémence Ranirina dia misy mantsy ilay resaka teo tsy hoe resaka fa hoe misy fivoriana sinsisa fitadiavana vahaolana hoe ataotao mikanja amin'ny tafo hoe sinsisa omaly iny dia be dehibe ianareo nanontany nanahoana ny toyany satria tamin'ny latsinainy zany ny filohan'ny taxi filohan'ny FTR ramatoa Clémence no teto amin'ny miara-manonja niaraka amin'ny filoha lefitra ny vice président Andriamatoa Alain tamin'ny latsinainy teo dia ataontsika hoe lozika raha ohatra ka mila fantaritsika hoe nanahoana zany toyan'iny manahoana ny atao hoe fomba fiasa sy ny fomba fijery ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo ny FTAR ny hotoyan'ny raharaha sy ny fiatrehana ny asa ao anatin' zany rehetrarehetra zany ny politika moa mandeha foana akoatr'izay tsy maintsy resantsika ny politika fifidianana dia amafisitsika foana hoe inona no andraikitry ny olom-pirenena manoloana an'izany mety inona ihany koa ny atao hoe fikafika isan-karazany any ambadika any satria be dehibe ny resaka mitosaka enivon'ny fiarahamonina eny dia tsy maintsy resantsika zany eo Andriamatoa Ramotarsson aleloia hitondra fanehoan-kevitra sy fanazavana amin'ny anjarany zany dia namana fanira zafimanatamo mbola ho avy eo ihany dia eo ihany koa ny solombavam-bahoaka dia ho hitantsika eo ny hotoyan'ny fandarana izany ny baolina aloha zany maly ho an'ny mpanaraka baolina raisiray Real de Madrid sy Manchester City demi-finale voalohany izy io ho an'ny mpakafy baolina tsy maintsy arahana daholo zany rehetrarehetra zany fa dia ny olona baolina tena hoe mandeha araka ny tokony izy na eo ara ny football business fa tsy oatra ny ety amintsika le boy kely mamony tena miazakazaka eo ambony kianja misy hoe mba tombotsoany arianana indrindra le boy kely eto amin'ny tanàna dia hoahoahoa mpidirana resaka politika dia lasa kivy ilay tanora malagasy dia hoaiza ihany ary isika ity iny moa zany tsezatseza tsy aritra ihany fa Messi zao lasa ny Arabia Saodita fa ohatrany tsy mety amintsony any Frantsa hitanao amin'izany fa dia zany ny olona tonga dia mandray fanapahan-kevitra ny antsika misy zavatra tsy mety dia eo raha tsy resaka fa tsy ny raharam-pirenena isika miramba ny filohan'ny FTAR ramatoa Clémence Ranirina zany amin'ny filohan'ny taxi zany no ekaranao itondray fanondrony izao ato anatin'ny herinandro zava-dehibe zany satria liana ny olona satria zany taxi zany tena hoe fiainany Antananarivo zany mirabanao ramatoa Clémence filohan'ny FTAR ndao ary zatsisy
Mirabanao namana Rina Rabe Mananjara dia mamerina trano ny fiarabana ho an'ny mpanaraka ny MBS Radio, ny MBS TV, mamerina ihany koa ny arahaba ho an'ny mpanaraka ny Radio Mada, mpanaraka Miara Manonja manerana Madagasikara sy manerana n'izao tontolo izao mihitsy. Misaotra anao namana Rina Rabe Mananjara nanasa indray satria marina tokoa fa raha niakatra teto izahay dia nitondra olana ary nitondra ahia marobe dia androany zany ny sinda izay ahia zay nisy ny zavatra azo taterina amin'ny mpanaraka androany mpanaraka amin'ny fandarana satria dia inny rahanareo mpanao gazety moa zany efa nahita hoe nanahoana tokoa ny aky ny soanin'ireo mpanara-baovao fa androany zany tsara ihany iverenana hoe inona tokoa ny zavatra nisy mikasika an'izay fionana teo amin'ny commune sy ny taxi zay. Ka zay indrindra nisy ny tato-baovao zany tamin'ny fipetraka ny raharaha farany satria hoe nisy an'ilay hoe fampetsona fiona teny amin'ny kanja amin'ny tafon'ny Mahamasina dia nandeha mpanao gazety dia ndao aloha ho arahantsika zany ny tato-baovao vita zay dia rehefa tsika amin'izay ny resaka miaraka amin'ny filohan'ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra Ramatoa Clémence Rarnerina andao ary. Tsy azo nalaina sary ary tsy afaka nanao ny asan'ireo mpanao gazety tonga anangom-baovao nandritra ny fivoriana sy ny fionana teo amin'ny ben'ny tanàna sy ireo mpamily fiarakaretsaka eto Andrenivohitra. Fionana izay natao teto Mahamasina. Tsy ny antsasaky ny mpitondra taxi no tonga niatrika ity fionana ity. Nanitrikitrika ny fikambanan'ny mpamily taxi mivondrona ao amin'ny FTAR fa ny fanafanana ireo taxi moto aloha no tokony iroson'ny commune raha te hamany olany taxi eto Antananarivo ny ben'ny tanàna. Ny fotoana tamin'ny sivy mifanomezana amin'ny raika ambin'ny folo vao tonga monsieur le maire rehefa tonga indray moa izany dia nanadiady nomena daholo zany hoe reo tavy marary ny taxi zany zay efa nomena an'izay dia ny taratasy taty amin'ny FTR hoe mba soniavina ilay izy mba sy application zany hipetraka aty aminay satria mba ampisehoana an'le membre. Lazaina moa zany niteny monsieur le maire fa tsy azo forcer izy fa raha samy mokondona ampiasaina za koa mafy noho ty latabatra teo izy ary mety isy vazahako zay zany milohana mety isy aho izy zay moa zany zavatra tsy maro ohatrany hoe mahagaga sy mamperitreritra ihany ary le zavatra fitarainana ireo dia efa zavatra efa eniny commune hatram'izay fa tonga amin'le fitenena zatovaketra hoe misy miaino zay le izy dia gaga zay ary nametraka fanontaniana monsieur le maire mihitsy hoe tamin'ny anao vao ilatsaka hofidiana nampiantso anay taxi lany ianao mbola nampiantso anao taxi ianao ina avy fitaraina izao ndray ty efa ho tapitra ny mandat dia tonga indray anao nampiantso anay taxi dia zao hitantsikinareo moa tsy dia nahazo niditra tao zany ny mpanao gazety iny moa zany tsy avaty aminay ihany rehefa manana ny andraikiny zareo hoe avy amin'ny araran'ny taxi izy kanefa raha amiko tokony mangarahara izy sy tokony isy azo afenina amin'ny mampanao gazety anareo azy mila anareo vaovao avy any mampitana aman'olona. Ny vondron'ny taxi matianina na ny VTM no notsiponina ka natsoy ny commune ao anatin'ny CST raha ny fanazavana satria ireo no azo baikony. Ka ny hitantsika tao zany dia le CST izay miforonina tao dia VTM aloha zany voalohany indrindra. CST nampiantso dia vahy fotsiny ditantsika mivaly zara raha misy 10 ny taxi tao aminay FTR aloha dia mivaly zany ny afatra hoe nanaiky ireny taxi Antananarivo renivohitra hoe tsisy makany afa-tsy izay soloteny reto ihany ny aton'ny alanay voalohany indrindra aloha reo etarehetra zay niresahanay taminareo teo efa nalefa tany amin'ny monsieur le maire tombe de terme izy zavatra fa ninona modi tsy fantatra rehefa misy ny zavatra mitsanga amin'ny taxi za zao teny zao zay zao ampalalao aloha CST zay natao hoe comité stratégique amin'ny taxi zay zany aloha tokony hoe okitiana amin'ny parking ry anana ry zalahy ka ahoana zay zay solotena ny taxi fa va voakitika le parking n'le olona vao anina rery foana ampalanina ry zay le taxi reo vao mitantara aminay zay indray zay vao mitotototo any amin'le commune zany ve natao hoe CST dia ny zavatra nampatonga any ala teo aloha tonga dia tsorona satria hoe foanana amin'ny parking na taxi zay nisy efatra amin'izay fa saina mandoto elerivo isan'andro eto ka mantsika zao misy taxi reo raha notaniana mety mbola misy tsy vaky lova reo ahoana moa nandaovanay telo arivo atao tsoavy zany nanao zanao zay tsy hanao an'izay aloha zay hiala fa tsy mety forcena zany zay no sinian'izay procès verbal zay ny aton'ny alanay tompoko. Raha ny angom-baovao izay natao tety antoerana dia tsy navahany olana ny fampiresahana teto. Zay zany ny tato-baovao nentin'ny namana Germain mpanao gazety mavitrika eto amin'ny MBS tsy afaka niditra tao ny mpanao gazety zany noho ny hoe zay nifandaminana tany zany dia lasa taty amin'ny arabe zany no lasa manangona vaovao sisisa. Ramatoa filohan'ny FTR Clémence Rarnerina ino ny zava-nisy tany ahoana zany zao ny fipetraka ty raharaha ty zany zao manontany ny mponina Antananarivo.
voalohany indrindra namanaridina be mananjara dia hitondra ny fisaorana aloha voalohany indrindra misaotra nireo solitenany taxi izay ny solitena zany moa zany ny FTR tany atoerana tamin'iny fivoriana iny. Faharoa misaotra ny taxi Antananarivo rehetra ihany koa izay maheno amin'izao fotoana izao satria dia nanaja ny toromarika sy ny teny izay ny teny nomena zany eny amin'ny hoe eto Antananarivo dia amafisiko foana hoe misy an'le statut ho an'ny FTR hoe rehefa misy ny fionana na amin'ny commune na amin'ny ministère dia ny FTR irery ihany no misolitena fa tsy misy atsotsona mandeha makany amin'ny commune zany. Ohatrany hoe raha miresaka zao tsika hoe taxi B, raha mpiona ny taxi B ny commune dia ny UCTU sy ny FMA no atsony fa tsy hoe andeha hiantso taxi B ery amin'ny arébus ery dia izarazara tracte izarazara taratasy ho fiantsonana ireny ampisehatra ao anatin'ny fitaterana ireny. Dia tsy fisaorana aloha zany no hoentiko voalohany indrindra ho an'ireo rehetra izay nanaja an'izay toromarika izay ary hitanay fa voaja izay. Faharoa manarakarak'izay ho anay iny fionana omaly iny dia midika fandresena lehibe ho an'ny FTR satria nisy niketriketrika eny amin'ny hoe araka ny teneniko teo ihany fizarana tracte teny amin'ny taxi fiantsona tsokosoko hoe tongava aty iresaka tongava aty ifampidinika. Ary ilay fionana lazaina fa famahana olana izay resahako rehefa avy eo dia araka ny teneniko teo nanaja ny toromarika ny taxi midika zay. Ary noporofon'ny taxi ho an'ny commune sy ho an'ireto taxi izay mila ranodrano eo amin'ny commune hoe ny FTR manana ny lanjany, manana ny toerany ary toteny ao anatrehany zany taxi Antananarivo izany no ninona moa no mahatonga an'izany, no niezaka izay natao tao anatin'ny enitaona, no ninona mahatonga an'izany no ny fahitan'ny mpikambana rehetrarehetra fa fadiovana madio ny fitantanana ary tena hoe mangarahara tanteraka tsy arak'ilay na raha antsika teo zao manao fivoriana ianao mamorony taxi rehetrarehetra ianao ina moa ny afenina dia tsy avelany makasara ny mpanao gazety. Ohatrany anay zao rehefa mivory izay taxi zay raha tena miantso mpanao gazety mihitsy tongava. Mpanao gazety zao raha tonga mamonjy fivorianay satria zay moa rehefa manao communication Facebook dia misy mpanao gazety mahita dia miteny izy ho avy any zay tsy miteny an'izany mihitsy hoe aza makany fa avelao hitan'ny olona tsisy zavatra fenina ny anay ny fitantanana zany mahatonga anay mbola toteny hatramin'izao anatin'izany fikambananay zany. Dia hitantsika zao reny zao dia efa midika zavatra hafa hoe maninona moa zany mpanao gazety ny sakananao tsy avelanao maka sary. Nefa ny amin'ny lafiny indray mazava be le antony tsy nampangalana ny mpanao gazety sary satria omaly zany Andriamatobe ny tanàna dia namatrapatratra tamin'izay taxi tonga teo ary mbola isaoraka koa ny taxi tsy tonga tany fa dia asa angamba ny fahatezerany zao nanaritsika tany maheno an'izany hoe aloha mba tsy teniteny foana dia averiko eto mihitsy le nitenen'ny namana Alain Andriamanarivo teo hoe tena raha misy nareo miseho be mokondozy fa za koa manana loha metisy mahafinoany anareo sady ny kapohana ny latabatra miala tsiny tompoko. Za zany eto za tsy hipetraka ho mpanome lesona fa ataoko angamba fa mpitantana ny tanàna zany isan'ny olona tsy ngony olombolo zany. Raha olona marina fa eo ambany fiahin'ny commune ny taxi tokony misy zany le fifanajana. Za io zao raha nanatrika ny fionana io na dia ataontsika hoe hitanay raha fa tsy manara-dalàna le izy dia nitondra taratasy zay nasinay cachet mazava ny soniavina Andriamatoa filoha lefitra ary nampahafantarina indray satria efa fanamafisana foana ho fa raha nety tataka ny vava dia tataka ny amin'ireo fampahafantarana ny hoe inona tokoa moa zany ny olana zay setrain'ny taxi dia naterina tany zany zay zavatra zay naterina tany le taratasy natao amin'ny anarana Andriamatoa be ny tanàna dia fampanajana tanteraka hoe tompoko ireto indray fa dia amafisinay aminao ireo olana zay setraina. Inona ny valiteny? Za tsy andray an'iny, za tsy terenareo. Tanao amin'izany hoe inona kay zany le antony nampanatsoana le taxi nefa no averiko ihany fa lazaina fa fivoriana ho famahana ny olana taxi le resaka dia ny FTR zany mitondra an'ireo olana sy etaeta hoe reto ara le olana andrandrana famahana aminareo avy eto amin'ny commune urbaine Antananarivo dia za indray le valiteny azo hoe za tsy andray an'iny fa za tsy terenareo. Nareo nefa zatra mitabataba osy izy iry andalam-be iry. Ahoana moa izay no tsy hitabataba? Raha ohatra karaka nambarako teo hoe misy andihana taxi irana mandeha manao mizara tracte nefa nizahay izao ny voafidy. Voafidy eo amin'izany andraikitra mitantana ny taxi zany ary hita ao anatin'ny andininy voalohany ao amin'ny statut anay dia hoe ivondrona n'ireo rehetra manao ny asa fandrarana fitaterana amin'ny alalan'ny taxi atao anatin'ny tanàna Antananarivo ny FTR. Normal zay raha tezitra, normal zay raha misafoaka ao anatin'le izy ka mitabataba eny amin'ny anao manjery hoe tsy rariny kosa raha ohatra ka misy an'izany satria zahay aza
tsy mahafantatra koa no fisin'zany fionana zany fa rehefa naheny kosa rehefa nizarana n'lay tracta de ampanajana nandehananena monjy an'le fionana zany zany ny tiana ho tenena ao anatin'le izy hoe mba tokony misy ihany le fanajana zahay de manaja fa hatraiza nefa le fetra n'le fanajana kosa satria misy fetrany hoe na manarindra be mananjara ka traiza zany le fetra zao raha ny fetrany anay de zao manaja aloha zay mampafantatra aloha zay manamafy aloha zay hoe reto avy ny olana de fa naterinay moa zany le izy omaly de tsy niraisiny a ny teny moa ny talehan'ny DTM io rehefa aveo hoe atero any amin'ny birao akozy izy fa ho raisiko a de ho aterina ihany ndray zany le izy de ho hitantsika eo ny toyany fa ny anay kosa i zavatra songadina mantsy tao anatin'le fionana averiko any raha mafisiko a lazaina fa famahana ny olana taxi io a le resaka inona nefa ny resaka tao visite de conformité ho no atao amin'ny volana jona fatan'izao nefa diso fantatry ny ao amin'ny commune nefa fa zahay de mitsipaka an'io inona ny antony lazaina fa hoe be ny tanàna aloha zany de niteny ny anay mantsy hoa de tsotra hoe ny anay ny olona rehefa miteny de tazominay amin'ny teny nomeny tamin'ny 2020 de niresaka taminay andre mato be ny tanàna hoe foanana le contre visite teny nomena teo anatrehan'ny taxi rehetrarehetra zany de tazominay am'izay izy rehefa tsy atao de tsy atao zay zao ndray izy lasa mivady tela de milaza hoe tao anatin'ny vanim-potoana crise ndray hono iny fa efa tsy crise tsony zao ka tokony alefa am'izay mialatsiny tsy atao kilala ohatry zany kosa raha nga le mpanjara zay ne olona mandovola mandohetra ho an'ny fanjakany ary mbola mandovola ihany koa any amin'ny resaka assurance sy ny rehetrarehetra na ny solika zay alaina isan'andro eo ra de efa mandohetra ihany koa zay ao anatin'izany zay kosa tsy atao kilala ohatran'izany rehefa teny nomena de teny nomena de io izy zao zany omaly de efa mivadika lazay fa ho alefa le visite de conformité famahana olana ve zany sa famoronana olana vaovao famoronana olana zany fa tsy famahana olana akoatran'izay le resaka capacité zay efa niteny jereo ny taxi moto jerena fotsiny ohatry ny tany nalavona tsy misy fandraisana fepetra am'ireo tsy manaradalana ihany ny atao mahita faisana ahoana moa zay zany terena foana satria raha miresaka visite de conformité koa voly zany miresaka capacité koa voly zany zay foana zany no tsetsefina isaky mandeha eto zay kosa tsy manaiky an'izany zay zany fatandry zareo tsara mihitsy koa fa tsy manaiky an'le capacité de mbola zay ihany ny voiziny tao de voiziny amin'ny alalan'ilay VTM sy amin'ny alalan'ilay CSST zay natsangatsangany fahatany tao amin'ny commune tao de hoe ozy izy mibe ny tanàna hoe za ozy izy efa me mahazo taona ka zay tiany ny sofiko henona ihany no henoko ahoana moa de hitanao am'zany zany hoe tena hitanao mihitsy hoe mendrika hitantana ve zany olona zany io ne ny hevitra mety tsy mitovy fa ianao koa mila mametraka hoe za aloha be ny tanàna enoko daholo ny hevitra maro lafy après za miteny hoe inona raha ny tokony ho raisina ao anatin'izany hevitra rehetrarehetra zany fa tonga de mampiseho vao miteny hoe tonga de za ohatra le naseho ny hatramin'izay taminay foana za mibe ny tanàna de za manendry za mibe ny tanàna de za mandidy ohatrohatr'izay foana zany aloha sary hitanay atreto aloha ka araka ny teneniko anao teo hoe zay de manaja rafitra fa misy fetrany koa fanajanay ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria fiveloman'olona io tompoko vao teo zao nambaran'ny vice-président teo hoe ny antony ny elan'ny mpikambana FTR tao anatin'le CSST zay rafitra hoe fifanakalozana miaraka amin'ny commune de noho ny firesahany an'io indrindrindrindra hoe le CSST zany lasa mialatsiny fa tena zay mihitsy le izy atao mitondra ny voie 200 mètres zany no eritreretin'ny commune hoe tia ny hevitra tianay atsidika de mody alefa tao anatin'ity CSST ty de laninareo ao efa niteneniko anao teo to farany hoe nataony mihitsy zay apa minoritaire an'ny FTR ao anatin'le izy de nampidiridiriny ao zany taxi hoe neutre ny VTM de reto natao majoritaire de raha misy zany ny lahadinika ao alefa ao anatin'io de atao tsangatanana de resy zay de ohatra zay le resaka 3 ariary ny teneniny teo hoe libéralisena ozy izy ny parking ny taxi tsy asina tsony zany hoe ty parking eto anosy ty parking eto anana de reto ny taxi mijanona eo fa tonga de mandoa 3 arivo isan'andro anao de mahazo mijanona eny amin'izay stationnement rehetrarehetra tsy manaiky an'izany ny taxi satria sara hiteraka disadisa entre samy taxi zany ary hiteraka lonolontsoroa amatany hiteraka gidragidra zany raha tonga de tsorona le resaka de zay no mahatonga any amin'ny teny hoe tsy nahatonga ny CSST FTR niala tao anatin'io rafitra io fa zahay tamin'izany de efa nampiseho hoe vonona iara-iasa matoa niditra tao fa ohatra zay zany le kajikajy mandeha zay mahatonga le hoe ny elan'ny FTR tao anatiny zany rehetrarehetra zany hitenenana amintsika hoe tena tsy manana an'le volonté amahaolana mihitsy ny mpitantana ny tanàna omaly ara de mbola namafisiny hoe efa napozinay moa izy efa niteneniko anao teto ane hoa hoe zaho kely ny finoany
kely finoana ary betsaka ny ihany ao anatin'ny fionan'io fa ho avy ihany aloha zay ijery de omaly zao de mbola nytenenina momba le taxi moto izy tena takin'ny taxi hoe tsy manara-dalàna io tsy ao anatiny arrêté ministériel 1174 zay mbola nietiko eto ny votoatiny zany io resaka taxi moto io tokony foanana io de namafisiny omaly iny resaka taxi moto moa de ny mpanolotsaina ny tanàna nandray an'lay fanapahana ozy izy de tsy afaka foanana io fa mpanolotsaina ny tanàna ihany délibération ihany manafoana an'io hitanao am'zany zay zany le tiana ho tenenina hoe tsy famahana olana fandrebirebena vahoaka no nisy teny mikanja mitafo mamasina fa resa be fotsiny ilay resaka hoe famahana olana ary omaly eo moa ny taxi moa be dehibe afaka mijoro vavolombelona am'zany hoe tam'le tonga tao zany de misy olona zany satria fampantany zalahy hoe izy ty de misy dokerany niditra tao hoe petraka soma tsara eo amin'ny toerana izay ipetrahan'ny taxi de moa zany fampantany hoe ianao moa stationnement avy aiza moa zany zao ny licence anao ahoana ny afantarana fa taxi ianao satria moa zalahy zany mitondra licence daholo efa mailo ry zalahy de noho ny avy am'zay tonga de hoe aiza ny licence anao aiza ny stationnement anao za tsy taxi fa dokera ka ndroan'ny taxi tao izy hitanao am'zay le hoe efa hitanay le kajikajy ary zay no natonga anay nyteny hoe tsy misy makany satria raha ohatra zany ka nakao ny taxi de mazava be mety nisy olona avy any ivelany niditra tao aiao any anay ary aiantombona le izy zany raha jerena am'zany hoe nisy dokera niditra tao anaty fivoriana de ao am'zay mety hoe alefany eo le sosikevitra de hoe taovy tsangatanana ary de olona tsy taxi ny andeha nangatananao sy ny sisa de inona moa zany fa tsy de tena hoe famonona anay le zavatra zay no namahana anay ary tena tsy diso mihitsy zay nandray an'zany fanapa-kevitra zany hoe ny praoiriry ihany no mandeha amin'ilay fionana fa de inony raha anareo naheno teo iny tsy nisy vokatra azo noraisina tao anatin'le izy raha hoe avaty aminay taxi zany fa de vao mainka raha fahatezerana no hita tao tam'le vavabe zay nitatazana fa ohatrany hoe nanana fanantenana kosa nefa ny FTR manokana satria hoe nanaraka ny toromarika ary nanaja ny toromarika ny taxi ary amafisiko eto aminao Rina Rabemananjara atao anatin'ny fandarana miara-manonja ilaina ny fanamafisana ny firaisakina tsy miempotra ny FTR ao anatin'izany fijoroana amin'ny firaisakina izany ary tokony ho fitaratra mihitsy everiko fa tokony ho fitaratra tsy hoan'ny resaka fitaterana ihany fa hoan'ny malagasy amin'ny akapobeany hoe tsy adala ny tolo raha miteny fa ny mita be tsy lany mamba ny akanga maro tsy vakinam-bo mila mampiseho firaisakina rehefa misy ny zavatra evitra hijoroana ho amin'ny rariny sy ny hitsiny eny ary maraparana momba zay tsika fa misy zavatra ho antaniko anao mantsy rehefa avy eo amin'ny mampanolotsaina ny tanànanao indray satria ararotiny ianao eto fa ho anay zany ho anay olotsotra ho anay mpitaingina taxi inona zany ny antoka omenareo satria eo zao mpitaingina taxi zany teny hoe kary zareo raha ohatran'ny tsy de anina loatra ina zany ny antoka omenareo zany ny mpandeha taxi inona foto-kevitra tokony ho fantatry ny mpitaingina taxi zay ny anareo any amin'ny taxi fa ny mpitaingina taxi de vary sy rano mihitsy ary isoranay ireo izay fantatray fa sahirana ny mpandeha taxi sahirana ny vahoaka amin'ny akapobeany ary zany anie namana Rina Rabemananjara hoe mahatonga anay tena miteny hoe sahirana teo moa ny tenyny vice président hoe tsy vaky lovo ny taxi be dehibe mihitsy sahirana ny taxi amin'izao fotoana zao zahay de tena miezaka toko zany nomenay andreo mpanjifa ny fitaterana taxi ireny hoe zay de tena niezaka nanolotra zay tolo-kevitra satria reanay tokoa ireo ataontsika hoe tsikera de ataontsika hoe fimenomenonana zay ndray tsy mametraka olana any am'zany fa tena raisinay avokoa ny tsikera samy hafa zany no antony tonga anay tamin'ny 24 de efa namolavolany tongodrafitrasa itony hoe ty zany mba entina tanjona zany de anatsara n'lay seapitaterana zany eto amin'ny tanàna Antananarivo de nataonay narafitray ao anatin'ity drafitrasa ity hoe raha tiatsika ny anatsara le drafitrasa raha teo mitondra lohateny hoe drafitrasa ho fanatsarana amin'ny fitaterana taxi eto Antananarivo renivohitra de reto zany mila tanterahana de namenay any commune ary amafisiko ihany hoe na tsy nomenanay aza le toerana izay napahana tenaina ka nahatonga anay nanohana ny mpitantana tanàna ankehitriny io tsy nanao alahelo tam'zany zahay fa hoe rehefa ohatra ka fanatsarana ny tadiavina ianareo zao no mitantana ianareo no manana fahefana ity ara le sosikevitra avaty aminay tena ataoko angamba fa tsy misy manana fitiavana ohatran'izany raha tsy manana fitiavana zahay de zao nataonay mihitsy tsy omenay ity fa avelao idoboka any reo alao reo dona mirindrina any fa zay tsy amme an'ity fa tena nomenay takitsipozany zavatra zany de nefa ny zavatra nisy de tsy nisy ny tanterahana araka ny teneniko anao teto tamin'ny fakimaly hoe tena ny contraire ny rehetra rehetra io
teboka voalohany ato hoe enjehana ny taxi moto de tsika rehetrarehetra ny tokantrano miara-mamaly hoe ninjehany ve le taxi moto sa vao maika aza nomeny alalana ary tsy vitany nomeny alalana fa nomeny alalana ka tsy lany indre mandeha tsy namelany raha tsy miverina fandrony tsy lany fandrony tsy namelany raha tsy lany fanotelony ary zany isaorako andreo mpanolontsaina tim izay mijoro amin'ny mampanolontsaina azy amin'ny maha-olom-bo fidy azy hoe zay kosa tsy zazakely zay kosa tsy atao an'izao ary na ny mpanolontsaina toavina rahalambo mahay aza izay nandefa an'io taxi moto io tamin'ny fiverenan'io fandrony tao de mba niara-mivoaka taminay koa satria mijoro am'izay izy amin'ny mampanolontsaina azy hoe tohatra lasa resa-jasy ty tatary ty fa zavatra tsy lany impirimpiry ny na ozy rehefa tsy lany ny hevitra de efa zay zany manaika fa tsy hoe io de atao alefa mandra-pahalan'iny le resaka de zay ny tiako tenenina hoe ny zavatra ataon'ny commune de tena mifanipaka tanteraka amin'ity drafitrasa ity ary hitondrako ny fialatsiny ho antsika mpitantana mpitondra taxi mpanjifa taxi eto amin'ny tanàna Antananarivo mpandeha taxi hoe ndraindray tsika mimenimenina hoe eny misy ratsy misy mikorotana fa zahay tompoko de efa manao niezaka rehetrarehetra fa zay koa nefa de tena resy lahatra hoe miankina amin'ny mpitantana io miankina amin'ny mpitantana ny fanatsarana an'io dikan'izay misy itirany resaka politika io de zay no mahatonga ny taxi mahatonga ny hoe resy lahatra hoe ny filohanay no manana an'le vahaolana ao anatin'ity resaka ty satria ty zao nomena an'le mpitantana jereny tsisy tena mba tsy tenitenenana foana de tena hoe tsy nirara iny le izy jereny fotsiny de tsy nirara iny de zay zany no antony zany rehetrarehetra zany hoe miantso ny compréhension ngambany ny amin'ny mpandeha taxi hoe mafy aneny mahazo an'reto mpandeha taxi reto ary raha mijery any antsika eny amin'ireny stationnement maro isan-karazany reny de misy ane olona tena efa zoky olona be fa tena nahazo taona namana Rina Bemananjary maninona izy mbola manao an'io asa io satria voalohany tsisy ny asa faharoa manarakarak'izay misy be diplôma mana doctorat zay indrindra fa manao an'io izy ary miresaka an'izay olona efa nahazo taona zay de tena hoe tsy afaka manao nininona tsony izy andeha andondona any amin'ny orinasa aiza ary izy ka isy andray amin'ny taonany de tsy maintsy zany manao an'io asa io satria io no namelomany vady aman-janaka hatramin'izay de io ihany koa no efa mba hanana ny traikefa de tsy maintsy miaritra izy zany ao anatin'izany zany ane no antony ijoroako namana Rina Bemananjary averiko ihany fa zahako amin'ny mahafilohan'ny taxi nareo birao zay miaraka amiko tsy mandray ariary teneniko anao zao tena akitsy-po na mandeha makaty amin'ny MPS Androany ary de zah tena hoe afa-tia posy no mandeha fa mandoa ihany ny taxi ary anetanako andry zareo koa ny amin'ny fandoavana ny adidy satria misy adidy zay alohanay arivo ariary kely isam-bolana misy ny mandoa fa mbola misy koa tsy mandoa ataony clémence fitaovana fotsiny le taxi tsy marina mihitsy hoentan'ny clémence amin'ny lohany ohatra zany tena tsy marina zany ary afaka manaramaso reo mpikambana ane tena tenenay mihitsy hoe tonga fa manaramaso ny fandehan'ny toe-bolatsika fa ny anay de tena mangarahara tanteraka ary zany mangarahara zany vitsy ny olona manana an'izany foto-kevitra zany hoe mametraka mangarahara namana Rina Bemananjary ary ny fiainana de traikefa ihany koa manomboka aty amin'ny sehatra tahaka zao de fa asehoko fa za de olona mahazaka tsikera ary olona mahazaka ny fanamarinana hoe inona no tsy mety ato anakaizany tato tena amarina za tena miteny an'izay be dehibe ny namana Rina Bemananjary ireo sehatra izay niekarako hoe ohatra hoe miakatra amina plateau eto aloha zany ny MBS isorako hoe maimaim-poana ny fiakarana sy ny sisa misy koa mpanao gazety sasany manao an'izay misy koa nefa tsy omeko tsiny ny station moa zany sasany izay mazava loatra tsy maintsy misy fidiram-bola ny endry zareo tsy maintsy mandoa vola fa za de tena miteny anao fa tsy mbola naka vola tao amin'ny taxi tamin'ireny fiakarana tao anatin'ny hainao manjery izay nitondrako ny etahitan'ny taxi sy nitondrako ny adiny taxi tao anatin'izay hoe efa taona ny talohan'izay arany be dehibe tena fitiavan-tanindrazana ny bazina zany fitiavana anyreto mpisehatra izay niteneniko teo hoe misy hoa efa nahazo taona ny tena manana fo ary manana fondreny ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia tsy mahatsindry kosa ny hoe misy olona dia ho atao sanatriavy vava tsindry azo lena sy anaovana antso-tsay lafy zao eny mazava momba zay fa de ho hitantsika eo zany ny atoy an'ity raha ty de arak'izay fanazavana izay fa de hoarahany eo ihany ny fivoarany amarana atsika raha mato Clémence Rarnirina filohan'ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra fa ianao koa mpanao-tsaina ny tanàna na Antananarivo tatoato de tara ny karaman'ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra mizara roa moa izy io za moa fa niasa tao tamin'ny fotoan'androny tamin'ny androny nenina Laura Valomanana raha vao resaka karama zany de hoe misy mandray amin'ny alalan'ny bon de caisse de misy mandray amin'ny alalan'ny virement bancaire io zany arakarany io zany
virement bancaire mandray raha ampitoana satria banky ihany koa manana ny fepetra izay apetrany ka rehefa tsy manaraka zay de mety misy sazy ohatran'izany fa ny ato amin'le bon de caisse no tara matetika zany zay zavatra hita sy fitaraina na eno eny rehetrarehetra eny zao zao ny hoe volana avril tsika zao fa folo mai hatramin'ny omaly mbola maheno izahay mpanao gazety maheno mbola tsy nandray foana sisy fa inona anao mitranga ianao mpanolo-tsaina ny tanàna mety tsy hoe mety fa ao ianao zany dia mpanolo-tsaina zany mpitondra teny ihany koa zany ny vahoaka na Antananarivo satria zay marary anareo amin'ny commune de marary anay vahoaka satria vahoaka ny Antananarivo no nametraka anareo teo. Te indrana kely ny anaran'ny Germain izay teo moa izy nitondra an'ilay fanadiadiana ary izy dia manana le fandarana hoe fahahoana marina de za koa raha de tena miteny hoe fahahoana marina tokoa ty zavatra misy eo anivon'ny commune urbaine nefa anao mpanolo-tsaina ny tanàna ve de manontany fa tiako tenenina mantsy de zao tsy hoe manontany ahako eto fa efa andresahana foana mantsy izy io na manarina rabe mananjara zay mahatonga na miteny hoe fahahoana marina ihany tokoa zavatra misy. Efa andresahana io zao tamin'ny Andriamatoa DGF direction ny gestion financière au niveau commune hoe tamin'ny farany teo zay nanao assemblée de nampiantso anazy ary isany noresahana ary isany nataonay zay zao anaty voamerany fitaterana fa tena nataonay tatitra mihitsy tamin'ny assemblée zay nataonay hoe mba tsy atao tara intsony ny karama mampiasa ny commune fa mahazo ihany le mpiasa fa tara mahazo izy fa tamitindra mandeha ty kosa na manarina rabe mananjara tena efa ho ananika ane zao nefa ho avy ane zao ny faharoapolo ny volana indray de andray dobla zany efa ananika faharoapolo ny volana zao de nefa mbola tsy mandeha nefa faharoapolo ny volana zany tokony mandray fa raha fatara ny faefatra amby roapolo ny volana tokony mandray karama mampiasa ny commune de hatramin'izao zany io zao zahako mba tsy tenitenenana foana lazaina fa hoe so de mitenteny foana indray de nandefa message mihitsy io de manontany hoe nanahoana le bon de caisse fa nandeha de hoe rapitso hono mbola hono mbola tsy sura eno de zay zany le zavatra misy eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo efa nanovanay antso io za manokana tena nanao antso ao anatin'ny fivoriana Itambarambe de miteny mba jereo re le mpiasan'ny commune fa mitaraina fa tara foana ny karama Andriamatoa SG zao ny fotoana namarana fivoriana tao de efa niteneniko an'izay zany niteneniko anao fa mampalahelo de zao hoe misy mpiasan'ny commune ne ao sady mpanolo-tsaina an-tanàna misy anankiroa izy ao mifantatro maninona ny tsy mitabataba am'zany maninona ny tsy miresaka momba an'izany inona ny mampanolo-tsaina anareo inona ny antony tsy iresahanareo ny olana izay sedray ny mpiara-miasa aminareo satria nareo ny tokony arary voalohany am'zany amin'ny mampiasan'ny commune anareo fa io ne afaka nyteny araka nefa teneniko ombenombeno hoe le olom-boafidy sasany maromaro izy ao de tsy haiko hoe tonga am'le fitenenana ve hoe on ne parle pas la bouche pleine fa de amin'ny zavatra tena tokony hijoroana tsy hita amin'ny zavatra tsy tokony iresahana avy de mitabataba moao ao amin'ny mpanolo-tsaina ny tanàna ohatran'izao resaka taxi moto ina fiatraika an'io karamatary io zany zao ny fiatraikany io zao de amin'ny asan'ny commune mazava loatra tsy maintsy izy fiatraikany io hoe ny fahazotoana sy ny fahavitriana izay ananan'ireo mpiasa ireo mazava loatra tsy maintsy eny io zavatra io de miatraikany amin'ny isa-tokantrano zay satria ndeha ataontsika ao raha hoe tsy voalohany karaha mampamafalalana zany de ahoana moa izy nahitazona nyfofomaraina isan'andro eo ary izy de mety efa tonga izy de hoe kambo be zahay tikotsipihana mantsy aloha fa nen'ny bon de caisse tsy mivoaka fa nen'ny virement efa nandeha araka nyteneninao teo amafisiko zay fa nefa mibe de be ihany koa le malaina zany hitanao le karaha mpiasan'ny commune le kely de malaina le angalan'ny banque an'lay le vola sarany pitazomana compte zany de alondry zareo ihany mandray bon de caisse fa zao zany izy zao tena matsiaro fa matiantoko izy de ohatr'zay zany le zavatra misy hoe lasa miteraka an'izay fienany ny fahazoton'ny mpiasa zay zao zavatra mitranga izao zay le izy ary le resaka vola resa-bola ne matao tsy voalohany karama resa-bola na mandarina rabe mananjara raha nety tatakatra ty mivavako tataka ary za moa de nitory tany amin'ny pak momba n'io resaka SMGT io fa io no isany tsy hoe isany io mihitsy no antony amin'io resaka fatarany karama io satria zao ny volan'ny parkina izay isany loharanom-bola lehibe indrindra ao amin'ny commune akoatra ny tsena dia nomena zany ny SMGT ny enimpolo isan-jatony volam-parkina fotsiny zay resako zay araka le fifanarahana ny raha natao amin'ny mpanolo-tsaina ny tanàna
nalefa tao zany ny délibération tam'zany zay de efa nitabataba nisy mpanolo-tsaina tam'zany efa izy ngamba ny isany zokiolona indrindra rehefa redoblante izy vehivavy izy zany raha zay ny tena fa tsy anonona anarany isany tabataba tam'zany eo mavaity zany satria tam'zany isy le fitsinjarana 90 izy tabataba nezo nataon'zany mpanolo-tsaina zany tam'zany tabateneniko mihitsy izy tao amin'ny mpanolo-tsaina tao amin'ny fivoriana hoe maninona nareo ny tabataba tam'zany fa maninona nareo am'zao mangina mangina eny polisanjato araka ny teneniko teo karama zany tena de ny 30% indray amin'ny vola rehetrarehetra miditra amin'ny commune zany ao anatin'zany ny hetra ao anatin'zany rehetrarehetra raha mbola recette satria recette mihitsy ny tenenana azy ao anatin'le fanarahana faharoa de iny ndraiky omena ny SMGD ny SMGD nefa inona le ataon'le SMGD tsy manao fa tsy mitango vola tsy manao asa tsy mitango vola zay ny ataon'ny SMGD de le vola zany omena le société de normal raha tonga am'zao situation critique zao ny commune ny tenanay hoa efa ny teny raha tsy ny teny zay diso ny tabataba zay tam'zany tena koa moa zany tena hoe nanao ny rehetrarehetra mihitsy ary isany antony torina reny hoe fijoroko reny hoe ito ny tena mitabataba eto fa de ndao torina lava eto USMGD araka ny teneniko teo fa nitoreko tany amin'ny PAC rehefa iza de avy hatrany de mandeha ny ny fanaovanao ny enquête jereo zao reny Pierre Lenoble jereo zao reny Amady jereo zao reny misy an'ny ministra teo aloha zao ino izy tsy nanaiky nantsonantsony izy fa izy aloha ilamy mantoedra raha fa rehefa misy zany avy aty amin'ny everina ho tsy mitovy hevitra atsona torina vetivety kely ny fiatsona fa rehefa mba izahay no mitory maninona kay no ela be toriko tam'zany Andriamatobe ny tanàna toriko tam'zany ireo rehetrarehetra izay mandrafitra ny conseil d'administration eo anivony zany société tsy ny SMGD rery fa misy ao ny SMEV misy ao ny SMA misy ao BDP ireo rehetrarehetra société natsangatsangany rehetrarehetra zay tsy manara-dalàna satria ny lalàna de milaza fa rehefa nangana société ianao de tsy maintsy maka ny avalina mpanolo-tsaina any amin'ny étape rehetrarehetra tsy hoe akory hoe rehefa iteny ianao hoe ekenareo sa tsy ekenareo fa alefa any amin'ny SMGD ny parkina de zay ihany fa hatrany amin'ny hoe anangana société tsika ekenareo sa tsy ekenareo eny sa tsy zay aloha iza no ataontsika actionnaire ato mandeha ao zany ahoana ny momba ny parent commune ao anatin'zany ao zany zay vao hoe iza daholo ndraiky koa ny solotenan'ny mpanolo-tsaina raha tokana an'zany ny mpanolo-tsaina zany rehetrarehetra zany tokony mila mandalo ao anivon'ny conseil municipal daholo fa tsy hoe tonga de alefa fotsiny de tonga de natao hoe ekenareo sa tsy ekenareo de tsangatanana kely indray mandeha de tonga de hoe efa nakenareo mpanolo-tsaina ny SMGD zany no nitoriko ka io resaka tsy fahazahony mpiasa Antananarivo karama io de miatraiky de misy idirany amin'ny resaka vola io de misy idirany amin'ny resaka SMGD io mampalahelo de zao tamin'ny fotoanandro tamin'ny 8 avril 2022 ilay nanenjehana farany ka nisamborana teny Korondrano na Manarina Rabe Mananjara efa niantso anay ahy natsoky ny mpanolo-tsaina ny tanàna ozy hoe tsy mety tsony zao fitantanana zao mila mandray fepetra ianareo fa tena efa gabraraka efa tena mandeha amin'ny tsizy tsony ty fitantanana ny tanàna ty rehefa hitanay zany nanomboka hitako zany hoe ohatrohatran'izao le mombamomba le action anatin'ilay SMGD sy kay le izy kay resaka fotsiny hoe en commune fa ahoana ny misy olo-kafa midikiditra ho actionnaire ao anatiny zany ane nisana tonga nantabataby natsoko ny mpiasa en commune tam'zany nareo ne hoa ka hiatraiky aminareo ty zavatra ty rapitso hoe mba fantatrareo moa fa ty zavatra ty de tena hoe fangalana ny vola en commune efa tsinjotsinjonao zany efa tsinjoko io tany amin'ny volana avril zao tsika mois de mai fa herintaona lasa ny resako koa ny mpitondra fanjakana niantso ny mpitondra fanjakana tam'zany andray sy fepetra zao zavatra misy zao ry mpitondra fanjakana fa tsy mety io zavatra io ny teny an'izay ako ny 8 avril izy zay raha tsy diso sa une semaine avant le 9 avril ka de ny 8 avril mbola nanamafy tamina fahita lavitra anankiray inona ny zavatra antranga 9 avril samborina teny Korondrano zany ane ny tiako tenenina hoe tsy misy olona hoa marenina ohatran'ny olona minitsy mandre de ny fanjakana koa isan'ny tifiriko ao anatin'izao resaka raha commune zao fa io ianareo tsy mandray andraikitra ianareo tsy mandray fepetra mandainga ny fanjakana raha milaza fa tsy mahafantatra ny problème amin'ny commune io fa inona sy namana lira faralany tao anaty fandarana sahila zao tamin'ny herinandro ny syndicat autonome eo anivon'ny tanàna Antananarivo de nyteny izy hoe anabaviny Andriamatofiloha izy ny lefitrako tika zany tokony au courant zany ao niveau fitondram-panjakana hoe misy fitantanana tsy mandeha am'lohany ao anatin'ity communauté maninona tsy mandray fepetra fa avela fotsiny amiko qui ne dit mot consent matoa ianao tsy miteny de miraitsi-kombakomba ianao zany miraitsi-kombakomba am'izao fahalovana misy eto amin'ny tanàna Antananarivo zao ny mpitondra fanjakana
de zay ny zavatra misy a mampalahelo le izy fa ny mpiasan'ny commune koa zany tsy mety mijoro izy ny syndicat moa misy anankiroa izy aloha fantatro fa misy maromaro moa hono izy a de misy moa zany efa niakatra tao amin'ny fandaharana moa zany efa nasanteny fa ny sasany minimangina de ohatr' zay le izy hoe ianao mangididy otrorina nefa ianao tsy mampafantatra de lasa izahay zany manao an'le serasera zay tokony ataon'ny mpiasa nefa ny koa amin'ny lafiny ray namanarina rabe mananjara le mpiasa koa za zao a de terateneniko anao nisy ny teny efa tara zany io karaha miny izy fotoany de ny antso-mpanao gazety ry zareo vita le fiantsoana mpanao gazety de ny antso a le mpiasan'ny commune zay ny madame CM ka efa tsy naseho endrika ary zay fa mbola nampanatsondro zareo ihany fa fatany ihany hoe zay le ny teny de nampanatsony zay hitanao am'izany hoe tena miaina ao anatin'ny firenena le mpiasan'ny commune mitabataba vao antso mitabataba matahotra fitoriana tsy mitabataba nefa ny zoany tena tsy voaray karamantena tsy sitrahana de zay mahatonga na amin'ny teny hoe rehefa tsy andray fepetra zany ny mpitondra fanjakana manoloana an'izao de ohatr'izao io de hiatraika aty amin'ny mpandohetra io hiatraika aty amin'ny mpandovoly io a satria lalana ary zao efa dire ty aratsiny ny fako ary ty efa tsy afaka de inona ndray koa no mbola hotoyany ka antso ny ataoko eto aminareo miara-manao sady mamarana ihany koa hoe samia mandray ny andraikiny za manokana mampanolo-tsaina efa tsy nitsahatra ny andray ny andraikitro a na de nitoriana ary any izy fotoana impirimpiry a mbola miteny aho zao eto amin'ny miara-manonja hoe jerevy io resaka karama io fa tsy rariny io jerevy io resaka SMGD io fa tsy rariny io mila iverenany io mila foanany io fa tsy mety io resaka SMGD io antso avy zany ny ataoko tompony andraikitra eto amin'ny firenena mihitsy misy ane ny Sénat ny ataoko tokony manara-maso ny vondrom-bahoaka paritra aiza ny filohan'ny Sénat aiza reo sénateur reo tokony mijoro reo zany reo loolona reo hoe manahoana marina fandeha amin'ny fitantanana rabola eto anivon'ity tanàna Antananarivo ty aiza ny IGE ny inspection générale de l'État anaovako antsoavo zay mampalahelo mantsy de zao maheno zao be ny tanàna Tim am'taraina hoe satria hoe tsy mitovy loko amin'ny fitondrana de ndefasana IGE any amin'ny tsy mivonto manaintaina any amin'ny olona manao ny asany araka ny tokony ho izy indray ndefasana IGE fa any amin'ny tony olona izay hita kosa fa hoe misy zavatra tsy mandeha matoy efa tsy mahaloka raha matsony matoy efa tsy mahavita ny asany araka ny tokony ho izy tsony nefa fantatry ny rehetra fa loha ranombola maro be ny ao anivon'ny commune urbaine Antananarivo io any ny tokony andefasana an'izany inspection générale de l'État zany jereva manahoana ny fitantanam-bola ato manahoana ny fandaniam-bola ato manahoana ny fidiram-bola ato indrindrindrindra fa manina satria ve hoe akamakama de aiza le fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena fa izay hoe niary efa mitantana de tsy asiko ijereko tavan'olona tsisy namana io tsy akijery namana tsy akijery havana de hampiaro le izy ho an'ny tanàna Antananarivo manokana jereo zay zavatra zay fa mampalahelo a eritrereto fotsiny fa mpiasan'ny commune zao de iny koa zao anankiray firy nisa mpiasan'ny commune ny mpanolo-tsaina anankiray mitenery amin'ny ainao manjery anankiray milaza fa hoe eo amin'ny 3,000 ronjatsy 3,000 efa-jatsy 3,000 mantany zay zao farany teo ny DG ny directeur am'sahana ny ressources humaines ty plus un ty ECD plus un ty mamé 3690 mantany zay tompona andraikitra anankiray zay tsy tononoko anarana fa sao de androvanareo antso zay de ozy izy hoe efa manodididina ny 4,000 eritreretinao fa ny karaha andy vola andovana ny karaha mampiasan'ny commune ne de efa 2,24 milliards ariary de firy zany ny tena marina ozy izy ny 2,2 milliards isam-bolana no andovana ny karaha mampiasan'ny commune 2,2 milliards d'ariary ny resaka ariary fa tsy franc ahoana mono tsy ho sahirana ohatran'izao ny tanàna Antananarivo de miverina amin'le resaka mpiasa teo za manokana de miteny hoe tsy tena misy mangarara satria zao ato hafa andresahany ato ndray hafa andresahany ato hoe ahoana moka raha mpiasa efatra zany ndray ny tenenindranao ny vahiny tao aminay ho ny filohan'ny syndicat autonome de ozy izy mba fantatra reo mpanolo-tsaina ve ozy izy fa be de be ny mpiasa ampidirina ao amin'ny commune misy fa ampidirana mpiasa foana ny eto efa tsy voaloha ny eto mbola ampidirina ihany kan'le jirama ihany fitantanana tsy mahomby zany de zay no mahatonga na amin'ny teny mampanolo-tsaina an-tanàna no itenenako eto olo mbofidina Antananarivo hoe mba jereo rea io zavatra misy io fa io ne efa rany io zavatra io ka tsy apozina reo ny zavatra hitrangy leo reo mpiasa reo ny farany tena mampalahelo le mpiasa an-tanàna Antananarivo hoe mizaka ny tseran'ny aina manoloana n'ity resaka fitantanana ity ataoko angamba fa tamin'ny fotoanandro ny tantanany be ny tanàna lalao ravalomanana izay nilazainy
ireo mpitantana am'izao fotoana zao na neny mpitondra fanjakana ambony ary miteny an'izany inona koa tsy mahay mitantana jereo zao makea tsy mankaroa fanaratsiana tahaka tam'izany nisy karama ka zay indrindra ny tiako tenenina hoe tam'izany fotoana tsy nisy an'izany karama ohatran'izao ka hoe tsy voaloha zany zao nefa ny jereo tara foana ilay karama ka mampalahelo le zavatra misy anaovana antsoavo amin'ireo rehetra izay mpanapa-kevitra hoe jereo ity tanànana Tananarivo ity fa mampalahelo mpiasa mampalahelo mponina Tananarivo manoloana ny zavatra izay iainana am'izao fotoana zao eny ary isaorantsika Ramatoa Clémence Rarinirina zay afolohan'ny taxi Antananarivo renivohitra moa zany nitondra fanampim-panazavana sy ny akon'ny hoe teny mamasina teny zany hoe fampiona ny taxi sy ny sisa nitondra fanazavana ihany koa momba ny hoe resaka amin'ny tanàna Tananarivo tara ny karama tao ao zany dia mampahery zany mampahery ny zay tokony atefany zay fampahirezan'izay teny farany ary Clémence. Ny teny farany angamba de voalohany aloha misaotra ny Rindrabemananjara makasitraka foana ary manohana amin'ny fanasana foana zay rehefa atsoina iresaka makasika ny tanàna Tananarivo na makasika ny resaka fitaterana makasitraka be diabe na nasanay teto makasitraka antsika rehetrarehetra nanaraka ny fanazavana izay mba nentina amin'ny mampitantana ny fikambanan'ny taxi moa zany sy amin'ny mampanotsana ny tanàna ihany koa ny anahy ny afatra de tsotra amafisiko le fanambarako tery tena ny fanazavana netiko teo ny faneho-kevitra netiko teo hoe ny firaisan-kina ihany re tompoko ny hery zay ihany io hiatrika fifidianana antsika afaka fotoana fohy amiko ny fanehoana firaisan-kina voalohany aloha de misorata ny anatin'ny listim-pifidianana misorata anarana satria farany volana mera tsy diso no ikatona ny listra mandeha ny fotoana efa 10 metsika androany misorata anarana ny anaty listim-pifidianana arao maso rehefa tonga ny fotoana ny fizotra-pifidianana rehetrarehetra arao maso ny zavatra misy eny anivon'ny fokotany rehetrarehetra mikasika an'io listim-pifidianana io samitsika tompona andraikitra amafiso ny firaisan-kina fa ninona mety ho kajikajy mety fanakorontanana mety ho andeha ataontsika hoe anao zay tsy atombanany fifidianana na sanatry avom-bava mety hoe anao izay sanatry avom-bava alabato izay efa nisy moa ny aiabe dehibe ary ny zavatra nisy tamin'ireny fanambanana nataon'ny firoa-levitry ny sely fahiny reny de efa mampiteraka aiabe dehibe mikasika an'ireny inona moa ty karapanondro mitovy laharana sy ny sisa doublon samihafa reny de mila mafisina ny firaisan-kina manoloana ny zavatra ohatran'izany raha sanatria misy mikonokonona an'izany de mila mijoro ny vahoaka rehetra satria tena tsy misy masina ohatran'izany resaka fifidianana zany zay ahafahanao maneho ny hevitrao ary tsy misy ratsy ohatran'izany hoe safidinao misy manodikodiny zany tena marina ny tenin'ny Andriamatoa sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara hoe mihoatra noho ny dalo izany olona manodikodina safidim-bahoaka izany ka de tokony misy zany fandraisana fepetra ary tokony mirahina deniny zao sahady ny vahoaka malagasy rehetra manoloana an'izay satria io firaisan-kina ny vahoaka malagasy io no ahafahana manova ny tantara rapitso de manamafy ihany koa ary manafitra ny fisaorana ny taxi ville izay efa mampiseho ohatra ny amin'izay firaisan-kina izay satria raha tsy mirahina isika de tena hoe ataon'ny olona izay tiany anaovana anazy ary anaovan'ny olona ny antsojay sy ny letrezana maro samihafa isan-karazany de makasitraka antsika rehetra naharitra ny eno fanazavana saotra tompoko de amafisana ny fisaorana ny Ramatoa Clémence Rarinirina filohan'ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra sady mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo ihany koa nitondra an'izany fanazavana zany ilaina ny mahafantatra an'izany satria tokoa mantsy raha hoe hiatrika ianao zany hiatrika fiainam-pirenena hiatrika amin'ny fiainana sanandro dia raha tsy mahafantatra ianao dia tsy any amin'ny fanapa-kevitra afara ianao zany no mety hoe brioka any amin'ny tsy tokony izy fa hafa ihany le hoe mahafantatra ary ilaina daholo ny fahafantarana ny lafin-javatra rehetrarehetra eo amin'izay fiainam-pirenena zay teo zao hoe resaka taxi resaka commune Antananarivo renivohitra resaka fifidianana fataro ary eto dia mafisina ihany enoy daholy ny fampahalalam-baovao isan-karazany izay de miteneny zany sao de misy miteny hoe miara-manonja ihany eo ny miara-manonja MBS radio mata fa enoy daholo zay tsy te mihitsy miara-manonja ihany enona fa misy mantsy hoe entin'le fo zany de hoe inona koa ny enona zany radio pantainga io radio ohatran'izao enoy fa rehefa fantatrao daholo zany ny rehetra dia tsy ho very mihitsy ianao fantatra hoe
ato no tena milaza marina. Ity a pasipasoka fotsiny, ity tena lainga mihitsy no teneniny ao sy ohatran'izay. Zay le tena hoe olo-pirenena misaina sy mandinika eo amin'ny fandraisana andraikitra izany. Ka rehetra zany zao voizina foana ny hoe mandana misoratra anarana any amin'ny fokotany amin'ny lisy-pifidianana, misy dikan'izay, misy dikan'izay satria rehefa tsy ao ianao zany a de efa zay keo momba anao ka nga izy ty hoe imenomenona fotsiny aty amin'ny sisiny aty fa dia marina hoe isika tsy tompony ampitso an'Andriamanitra zany, tsy tompony ampitso sika fa an'Andriamanitra zay, fa ny andraikitra ao kosa dia tanterao. Hatreto aloha zany zao de fisoratana anarana any amin'ny lisy-pifidianana. Ka raha misy manao vonany ao amin'io hanodikodina an'io dia afaka tsara mihitsy ianao amin'ny maha-olo-pirenena anao zany miady ny amin'ny hoe lao anjaka ny fahamarinana ao anatin'izay. Eny ary mitoy ny fandarantsika efa eto ny mpisehatra manaraka Andriamato Ramotarsona aleloia, olo-pirenena mitondra ihany koa ny fanehoan-kevitra maro samihafa amin'ity raharaham-pirenena ity. Miaraba anao tompoko. Miaraba indrina dia miaraba ireo rehetra mpikarakara ny fanatotosana izao fandarana miara-manonja izao na ny ato amin'ny MBS na ny any amin'ny radio Mada ho anareo mpanaraka na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina koa dia arabaina daholo. Ianareo any Toulouse sy any Paris moa tena fantatro hoe manaraka n'ity fandarana Ary tsy miala mihitsy fa tena manaraka foana. De manao izao mba fijerina en'le izy de zay zany. Dia miaraba an'ireo olona namana any Ambilobe sy any amin'ny faritra maro samihafa eto amin'ny firenena dia misaotra anareo manaraka izao fandarana izao. Eny ary toka dia hiditra amin'ny votoatintsika Andriamato Ramotarsona haleloia mandeha ty raharaham-pirenena ity hoe mandeha ahoana moa zany fa dia miresaka an'io daholo ny olona normal be zany. Ahoana ny fandehan'ny lisy-pifidianana, anahoana ihany izy ity, efa kely sisa de ho tapitra ny fotoana izay iasan'ny filoham-pirenena araka ny lalam-pandrenana, arakaraky ny mahakely ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena nefa no mipotra daholo ty resaka isan-karazany ity. Dia hoy ilay ray aman-dreny anankiray zay hoe inona moa no tokony anaovana resabe momba an'izany. Arao ny lalam-pandrenana amin'ny atsipiriany tsy misy miodikodina de zay tanterahana. Zay le izy zay. Ahoana nefa mipetraka ny raharaha amin'izao fotoana izao fa mitombo foana ny isan-karazany fijerin'Andriamato Ramotarsona azy. Mariny zany ry nary be deaibe reo olona de misy manakana mihitsy hoe zao mba tiana io tenenina aminareo etsetretsetra fa zao miala tsiny eto rina fa nanaraka azo lazaina hoe zay teo premier loge ozy fitenenina za zany teny amin'ny tribune mihitsy nahita ny zavatra ny teneniny mpanolotsaina Clémence Rarinyrina teto. Teto ianao de satria anao de mahita fa de malahelo antso hoe tsy ampy tsy zay fa tena rehefa apetrako am'le cadre global la izy apetrako aloha rina hoe inona le cadre global lazaiko le firenena. Mitenitsika tamin'ny heriny hoe ny prime ministre ngeny efa nanambara hoe tsisy vola ritra ny kitapo-bolam-panjakana, tsisy vola miandry banque mondiale ray zay. Commune Antananarivo reny vohatra Madagasikara manana sata manokana mihitsy ny financement io amin'ny budget mpanjakana somary ambony ihany. Ao anatin'le cadre rehetrarehetra zany tantarainy madame Clémence teo ny resaka ICMGD sy ny etsetretsetra ny feny atongavan'ny eritreritro tena ao anatin'ny mekanikany hoe hosahirana tanteraka ty Antananarivo renivohitra ty fa elako tsiny am'le aloha ngamba alefahana ihany le fitenenana hoe tsy ao le mpitondra tsy olona natao hitarika. Efa indisy hoe karaha matara be io. Ka zao zay hoe fanjakana fohy be zany raha tokony hoe anome fanampiana. Maninona raha no jereva fanjakana fohy be fotsiny izy nefa inona nomeny eo morina manontany inona raha nomeny izy ary efa miteny fa ritra ny ato inona nomeny eo angely izy zay nanaovako hoe efe mekanika an'izany rehetrarehetra zany io
zany hoe mikorisa moramora makany amin'ny fahasahiranana tanteraka commune Tananarivo vola miditra raisin'ny SMGD ozy i madame Clémence ny amin'ny taxiny 60%, amin'ny fidiram-bola rehetra 30%. Misy olona hafa nefa tafiditra ao anatin'le société, zany hoe ohatra ny extorsion de fonds mihitsy le zavatra mitranga raha mifieniko a le anina fa de zareo moa rehefa ho antanínany zany io ange tsy tokony hijanona am'izao koa io e na mijanona reo any de miverina foana azo verenana foana reny a tsy misy ko moa zany hoe inspection hoe manaraka hoe manao no androany de rapitso izy micontrôle tsisy an'izany tsy maintsy afaka taona ray na roa ohatra zany ka zao le vola zany a efa sady alain'ny olona fanjakana foibe tsy manampy a borona ny commune zay le zavatra mitranga amin'ny fijeriko azy a ka de mikorisarisa makany amin'ny fahasahiranana tanteraka de mbola hotara de etara fa rehefa tonga any amin'ny mpiasam-panjakana am'izay raha sanatriny tsy fisiny io satria le mpitantana mihitsy ho any manao hoe tsy misy ny vola fa miandro fanampiana any amin'ny banque mondiale fantatra le antony nanomezan'ny banque mondiale le vola hoe 100 millions de dollars 100 millions de dollars ro reny misy alehany reny efa miteny mety tia atao azao tiano ampiasana an'ity marina fa misy alehany reny fa mba misy mbotran'izay mba misy ananina kely ihany taridrano akilaila de misy mikisakisaka makatisy makare zay riny fa raha ohatra hoe iveriny atao am'le resaka am'izay tsika hoe ahoana ny fijeritsika vahoaka malagasy ny resaka fiainam-pirenena inona ny zavatra natao teto amin'ity fandarana miara-manonjy ty moa zany a sala aminataon'ny madame Clémence farany teo ny manentana ny rehetra hoe ataovy ny fanamarinana ny anaranareo any anatin'ny liste électorale marina fa be debe ny resaka mandeha hoe teteza mity zao hoe ny eto amin'ny miara-manonja tsy miresaka an'izany aloha tsy zay le resaka fa zao tsy any am'izay tsika fa ny amin'ny hoe arao a ny fanamarinana ny anaranareo anaty lista ny zavatra mitranga mantsy inona ny tena tiana inona ka ny tena tiana atao angerina de zao zay a mampiseho miariary fa tsy azo hitoko isan'io seny io tena za tena manaika ny fahendren'ny filora valomanana tsy niteny an'izany mihitsy izy tsy hoe tsy mieritreritra an'izany izy fa za ndray a ka le zavatra hitan'ny secrétaire général tim tany ambanja le misy listra de hoe ty ampidiro anatin'ny listra sonihan'ny présidentseny ory vahoaka malagasy le olona ve olona tao ambanja reo a nataony hoe ampidiro anaty listra sa olona nalefany avany aminy zay aloha ray zay zany a mampiseho fa tsy de araky ny tokony ho izy zany zavatra mitranga zany tsy tokony isy mihitsy zany hoe listra avany amin'ny présidentseny zany ho ampidirina ao anaty listra eny amin'ny fokotany zavatra mitranga indray ny anarana raisin'ny reto mpanoratra le de mametika le mangamanga iny izy sa maitso kely rehefa jerenao anatin'ny fokotany a tsy any akory le anaranao dikan'zany ka zay nge zay mampiseho miariary tsika fa nanisy nandray ary ianao tany amin'ny tokantranonao a de nanome listra maitso kely nanome tike maitso kely hoe efa nyraisina teto hoe tsy mana-pirofo zay fa ho anaty lista ianao zay ko zay ny faharoa zay fipetrany dikan'zay a tsy azo hitoko isan'io seny io ary raha andeha ny fanatanterahana ny fifidianana melohan'izany de angataka mihitsy ny rehetra hoe esorotany reo seny reo a fa tsy misy mahatoky an'ireo ny olona ny resaka hoe ahoana koa ny zavatra hitranga rehefa mieritreritra le zavatra mitranga hoe le liste électorale de inona moa zany ny famaritana an'le olona anankiray mpifidy numéro de série anakara-panondro ty fanjakany ty mantsy a de nanangatra fa maninona no ataoko hoe nanangatra ryrina izy ndray ny antso société privé orinasa tsy miankina na mpanao kara-panondro le karatra zany ny nataony de iny misy numéro de série mety tsy hitovy amin'ny any amin'ny imprimerie nationale iny na mety ampitoviny fa zao mety hodisony numéro de série ataony misy mitovy
tsy le doublon amin'ny anarana tsony zany rena no hitranga lasa miaya foana zany le olona raha vao manao zavatra lasa betsaka hoe karapanondro resaka fitsarana amin'ny tety vohatra inona de miaya foana ny olona ka zay lasa mitombo lasa mitombo le zavatra miteraka aya eo am'le fanaovana an'le listra hoe amin'ny mahara-dalàna ny anaran'ny mpifidy eo anatin'ny listra marina dolo ve ny listra ny série zay ka iny raha vo anakiroa ny tosony amin'iny tsy ty anao fa olona afo ty fa ny anarana nge tamboanjo ramse ny anara numéro ana karapanondro ndray tosony ny anakiroa ny anao zao ny fanampinanaranao ohatra miavaka alleloia mety tsisy olona manana an'zany fanampinanara zany mety tsotsa tsy anao an'izay ko le président fokotany sy ny namany fa fantatro dolo reo ary fanta ianarako efa za efa 20 taona ny teny fa zao azony dosoana zany raha ndrena solo ataony andrena solo zay fotsiny de efa tsy mifidy ianao de Jean Pierre de ataony hoe Jean Paul zany hoe efa misy efatra zany zay karaza de ny adresy lazainy fa ary akady fotsika akady kely ditanareo be de be mihitsy le zavatra ataon'izy reto anaovan'izy reto tsy kombakomba mba tsy amonona ny anaran'le olona tsy ho isa mpifidy ary na tonga ara le olona de lazainy hoe diso ty ary zao ny tena zava-doza tonga de atao mazava za moa tsy mikibilibily zay de zao tonga de ho ataony le zay olona mpifidy hoe mpifidy tim tonga de itsiko zany le resaka zay no ataotaony nohatran'zay de zany hoe raha anao fifidianana zany tsika zao ny tim tsy mahazo mifidy fa misy disco ely izy tsy anao doublon misy disco ely daholo ny anarany tim fanampy numéro ankaratra ny adresy tsy mifidy fa izy retraretra hoe tsy anao io ohatra hoe Marie zao Maria de lazay Marie de eo ianao ny raisiny fa tsy afaka mifidy Maria ka ianao raha vao tim marimaria miala tsiny de efa tsy tonga ianao misy Maria atao amin'ny fa mila mailo zany fa marino ao dozy hoe ka io mihitsy no anina fa mety samy hafa nge ny anarana nge tamboanjo ry Maria de ohatra zay ka zao raha io seni io zany no ianteherana na ny listre nataony seni no ianteherana de lazaina vahoaka malagasy fa tsy ny filohany mihitsy ny tsy azo itokisana samy manao sahy manao soni listre tsy avao amin'ny fokotany akory le olona zany ve no itokisanao tany avaratra voaprofo mihitsy nalain'ny olona sary ary hatram'izao nge le président tsy nanao fanambarana hoe tsy marina iny sy nitsetra raha ohatra ka tena tsy marina iny tokony sananao fanambarana izy nanao démenti izy zay le zavatra mitranga inona koa ny tenen'ny olona ary ahoana raha mise reto commune hoe fokotany fictif reto to hoe fokotany tsy misy do zay hoe iny angamba ny tsotra indrindra ny mamahan'le olana satria atao coordonné UTM na coordonné laborde ozany géologue sy ny minina ny toerana misy an'le fokotany de zay tsy azo ovana kanao an'izay ve izy ino efa nyresantsika tety any ka zay ka ino any mora vahana indrindra dikan'izany tsika koa mba manome sosikevitra sosikevitsika fa tsy ny hoe mitsikera fotsiny fa zao de tokony ho apetraky ministèren'ny intérieur rehetra zany retony ary zao mangataka eny ministère minina izy eny amin'ny direction géologie ny hoe zao arany coordonné any reto fa le zavatra mantsy le zavatra tsy miexiste mihitsy nge zay ngerina moziny olona hoe ary to misy arivony any aty antsotra ho ary eny fa rehefa apetraka ny coordonné hoe ty le fokotany de eto ny coordonné any de tsy maintsy hita na amin'ny google map fotsiny ara de hita hoe io marina misy tanàna fa ndraindray tsisy tanàna akory de zay fa zany rehetrarehetra zany no tenenina sy hoetiny eto amintsika mba hampatoky atsika kokoa hoe tena manaraka nge reto tompona andraikitra ato amin'ny antoko tima ireto marina hoe za eo mpakasitraka sy ny etsetra fa ny tompona andraikitra ny any amin'ny secrétariat général sy ny bureau politique any tima manaraka tsara ny fizotran'le raha-pirenena manaraka tsara fomba fandrafetana an'ty liste électorale ty fa za aloha de miara-manaiky amin'ny olona rehetra fa tsy azo itokisany io seny io fa everina momba an'io ary na mialy eo ary reo
de mbola hoarahana ny zavatra nataony a de mbola everiko fa tokony ohatra raha izao ange zao ozy ny filoratsiraka tamin'ny fotoanandro raha ity zavatra ataon'le an'ity de tokony ho azo enjehiny reo fa tena établissement faux mihitsy document administratif faux no ataon'reto olonreto ka soa izy de mety hoe zay efa nalana zany ka de vita zany anay miala tsiny miala tsiny izy mantsy ny zava-misy lasa le tompona andraikitra eny amin'ny fokotany no lasa enjehin'ny olona riatan'ny olona enjehan'ny olona hoe de reny miala anty zay io fa io ne avy any amin'ny senino nandeha ka de ary akoatra hoe misy anaran'olona tsy ao amin'le fokotany tafiditra ao anatin'le lispi zay indrindra nisy an'izany ho ny tenenin'ny député Jerry teo be de be zany ka ohatra ka be ka tompona andraikitra am'izay io présidentseny io rehefa tsy mahay mibaiko tokony tsy nakan'io toeran'io ianao rehefa tsy kibilabila mipiasa eo aminao de tonga de roay fa ianao ny tompona andraikitra voalohany am'izany ka soa de hoe sange raha alanareo eto de fa vita zany fa ataoko tsara ny passation amin'ny daty zao miala fa tsy zatsy ny tompona andraikitra ny taorinan'io taorinan'io daty ny elanao io zany rehefa hiala eo anao no tsy andraikitra ho tsony fa barena daholo hoe teto izy ny ala tamin'le anina rehetrarehetra fa ny tao alohan'io rehetra ianao président seny daholo tompona andraikitra tam'izany le hoe any mahazo le lista maintsikely le olona tsy ao akory tsy ao akory tsy ao akory tompona andraikitra am'izany ianao ny olona any fokotany hafa ao manao an'izany manquement be de be zany tsy haiko fa raha tamin'ny andro ny fahagolo zany hoe tamin'ny andro 1700 tany Europa ririna antona le olona tam'izany fa zao moa tsika efa me mandroso kokoa sady me mivavaka de tsy manao an'izany tsony fa tokony ho saziana aloha le olona na ahoana fa tsy resaka indray hoe noho ny fihavanana de aloha hiala mazava le retsy i manao fananina le izy fantatra ihany ange rinany hoe zavatra tsy fananina sy ny hoe ny zavatra fanahinina zay ka raha tsy fanahinina le izy tsy misy olona dala koa reto zao mantsao ny fanontaniana ihany keo hoe aizary zao eto Madagasikara misy ve zany tena atao hoe na hoe izy mipetsaka ny fokotany ahitana lispi-fidianana hoe tena tsisikanina ve sa fokotany tena hoe ahitana problema ny lispi-fidianana ohatran'le ahitana problema mipetsaka zay ray miteny tonga ty de mitaraina daholo zao ndray misy olona tsy ao fokotaninay tafiditra ao zay nameno taratasy tary nahazo maintso kely hoe fanamarinana hoe nosoratan'ireny mpanisam-pifidy reny le mpitety varavarana jerena ny lisitra any amin'ny lispi-fidianana tsy ao ny anaranay tsy ao ny anaranareo izy zay dimy mianaka tsisy ao izy dimy mianaka tokony hifidy fangahoanareo tim zay tena tim tsy hoe tim fotsiny fa tena ravaly manana iringiriny zay mihitsy le nyteneniny de zay manamafy ny tenin'Andriamatora hitako nareo tsy taoko de zay nyteneniko zay zany le izy imezana moa izy fa zany ny zavatra mitranga gaga am'izany fanontaniany zany fomba nanontaniany rina zany hoe mba misy ve apafiriny ny fokotany hoe mety hoe tena ary apafiriny no tsy tomombana le lisitra le lispi-fidianana ka tsy zay mihitsy ny fametrahako azy rina ny ahako zao de zao no ametrahako azy hoe misy fokotany anankiray ve eto Madagasikara tomombana zay koa zay mihitsy ny no ametrahako azy lispi-fidianana misy fokotany anankiray ve est-ce qu'il existe ny fokotany ka io ny lista tomombana fidy fa za tsy mino an'izay akory zay mihitsy ny tsy inoko ary de zao zay no angatahako hoe alefaso tany io nga amin'ny alefaso présidentseny io de aloha everana ny momba azy tompona andraikitra am'izay zavatra rehetra nataony izy fantatro fa miaino an'ity fandarany ty angeny eo amin'ny senia fa raha diso ny zavatra resahana eto de tonga de manaovana reo fanotsiana hoe tsy mariny zay tsy mariny zany fa tia mipirofo marina ny teneninay fa tena tonga fangatsy pirofo reo zavatra tsy mandeha am'izay izy any efa nitondra pirofony reny fa de tonga eto mihitsy zay sirina miala tsiny aminao zay raha ohatra ka marina fa zay tsy mino an'izany tsy mino an'izany zay de zay rina de zao koa mantsy Andriamatora Motarson tonga de fanamarian'ny olona hoe le fotoana zany mandeha soratany anarana any amin'ny fokotany 20 andro sisa satria tsika androany efa 10 amin'ny 31 mai 20 andro raiky amin'ny 20 andro ao sisa dia ezahtsika aloha zany ataotsika aloha zany le andraikitsika maha olo-pirenena ny toyany ho iteo
fa ny olona efa mandeha be ny sainy io lisitra misavoritaka io ve ny anatanterahana fifidianana satria mitora fanjakana amin'ny teny zany vo aza atao anatin'ny 4 zay hoe dimy taona ny mandahan'ny président ny repoblika zay ny lazay lalam-pandrenana de dimy taona zany de tokony mifarany eo le izy tsisy metretra n'izay resaka teteza mitany ny zavatra atao nefa tsy mifanaraka amin'izay ny lalam-pandrenana tsy to voahitsaka ihany zany ka io lisitra misavoritaka io be zany no anatanterahana fifidianana raha mbola misisika ihany zao angeloriny manahirana manam-bolangaro e fitondrany reo zany aloha mbola fanontaniana goavana koa zay zao tsika nge na teanao an'le fifidianana raha iza mivola tsy misy mieritreritra ami'me vola nge raha ny fanambarany tseroa tsisy mieritreritra ami'me vola fa miezaka amin'ny fanjakana malagasy amin'ny fomba tsy takatry ny saina ahitany zany zay zany hoe midemerda demerda vo za fitenena fa zao na eno an'le fitenenan'le ministra hoe tena zange miteny aminareo ry vahoaka malagasy fa raha tsy nisy ny covid raha tsy nisy ny zao de tena honandroso mihitsy ty madagasikary ty teo ambany fitarian'ny filorajoelona tenin'le ministra maly na enoko an'izay ay any amin'ny covid indray zany ny resaka hoe ny ensemble an'le nandritry ny 5 taona zany hoe raha tsy nisy ny guerran'ny Ukraine sy Russie tsy nisy ny covid de honandroso ihany tsika malagasy teo ambany fitatana amin'ny filorajoelona de zao misy ny guerra ny Soudan de zay ndray kosa fa ho za hoe fa mitorona makay zara ny lohan'ity ministra ty naninona ianao nanontany an'izay naninona ny tonga de zay ny tao an-tsainao ka zay ny tonga de atao an-tsaiko fo za hoe madagasikara nge tsy miantony ery ambony ery de ny olona rehetra ety ambany ety fa Komoro nge nandroso de nanome vola amin'ny madagasikary fa nga Komoro tsy eto ambonin'ny tany sady samy voan'ny covid adaoly zay indrindra samy niatra niaran'ny guerran'ny Ukraine ny fiatraikan'zany guerran'ny Ukraine zany fa ny tena marina nareo ry vahoaka malagasy aza manaiky rebirebeny an'ireny pila ranondranony reny fa matoa ny olona tafajanony eo amin'ny fitondrany io de izy le mahay mandokadoka izy le mahay maka ranondrano amin'le voananomboka tamin'ny 2019 nanao an'le hoe fonds souverain de fa fantatra fa mikrisa makany akady ny firenena malagasy voateo mihitsy mipetraka amin'ny budget nisy moa ny olona de alao hita eo ny fiasany zavatra tsy araky ny budget mipotra eran'zao tontolo zao ty zavatra natao de tonga de fantatra de ilaza hoe nandrosotsika fa nga ny tany Komoro tsy nisy covid nga ny tany Komoro tsy niatra ny guerran'ny Ukraine sy Russie samy niaran'zany fa naninona tsika -4 ny taux de croissance fa maninona ny ministra ny toe-karena mandainga any Washington hoe zay ange vetivety ange no anarenana iny firenena io fa zay ange manana ressource miniere zay ange afaka manao état de droit zay ange afaka miady amin'ny kolikoly zay ange afaka manao bonne gouvernance 5 taona ifarana ny 5 taona afaka 3 volana efa bolana tsy nanao ihany zao miazakazaka anao ny code minier any amin'ny assemblée ho alefa any zao le code minier mampimengerina zao ialy ianao afaka nanomboka tokony natao tamin'ny 2019 zany fa nikajikajo hoe aiza no azahoantsika vola ami'reto secteur minier reto zay no nalefa aloha de tsy tafavoaka de io ny coinsio de zao ka nananao ara ministra tany Washington hoe zay manana ressource minière manana ressource minière apafiry ray apazatony atsika ve Komoro ohatra zay apetraka mazava le izy manana ny ray apazatony atsika ve Komoro fa Komoro nandroso fa ny covid rehetra teto ambonin'ny tany nitotona teto Madagasikara niadiny Ukraine sy Russie fetraikany de teto Madagasikara daholo fa tsy nisy tany Maurice tsy nisy tany Afrika Atsimo zay de zay tsy nampandroso atsika fa raha ny filorajoelona ozy tokony nandroso azafady eo do io tsy mietraika aty amin'ny tanàna na Tananarivo satria maninona le fifidianana an'le olona hitantana mihitsy rehefa tsy mahay mitantana mifidy hitantana de samy ohatrohatrazay daholo izy menakavy de lasa tsy mifankahita tsony ka zao le secteur minier tena tokony nandeha ary nampandroso mba nitazotazona ny toe-karena malagasy araky ny tokony ho izy tsy nampiasaina de ny coince daholo tsy nisy vola tonga satria tsisy investissement
secteur minier ngeny manao investissement goavana indrindra aloha eo amin'ny sehatra ny fiariana eto Madagasikara. Ny zon'ny France nge resaka masinina ny tena ataony fa eto Madagasikara ny fananganana tanàna lalana sy ny etsetretsetra reny Fort Dauphin reo Ambatovy reny goavana be nge reny tanàna ny Tomasina range ny tsena sy ny lalana tsaika Ambatovy daholo mendraikitra an'izany mitondra an'izany de zavatra misy firy raha ho tany saiko aminareo eto ny zavatra fantatro hoe afaka anaovana an'izany eto Madagasikara de gaginareo fa ireto mpitondro reto nalaina ampandroso anareo any amin'ny faritra ataovy zao kosa de ho atao mihitsy angamba ny tena hoe inona ndray ty décentralisation zay hoe tena ho atao mihitsy mo zany am'izao kosa miala tsiny ny ainako zany tamin'ny flora valomanana ny ainako zany fanaparitahana zay le tena teniny itsinjaram-pahefana ny ainako zany mena sehatra ny any amin'ny faritra hitako zany za tany ambanja makany amin'ny région manontany any région hoe efa tonga ave mivolanareo fa efa nandomy vola izahay tokony ho anjaranareo izy région tamin'iny zay tamin'ny amin'ny resaka rena kibotany misy anjarany région tsinona no amen'ireo compagnie reo fa sao de mipanganyireo compagnie minière reo hoe zay tsy misitraka an'izany misy vola ho an'ny région misy vola ho an'ny commune miala avany amin'ny compagnie minière de tonga rehefa misy vokatra vola de misy fitsinjarana azy efa misy clé de répartition ozy ny fitenenana fomba hitsinjarana amin'ny vola azo avany amin'ny compagnie minière isan-karazana ka tsy fantatro na novainy ty fitondrany ty le izy am'le lalàna vaovao na nitazominy any le teo fa izany efa ny ainany zany tamin'ny flora valomanana fa araky ny tokony ho izy hitako rehefa teo amin'ny teteza mita taty amin'ny 2011 2012 petsaka ny filana le ao amin'ny région de mikoa sao le volan'le commune heritona de miakatra any amin'ny chef de région alefaso le any am'le commune fa ny commune nge menomenona ty aminay de andraso fa miana any de manao kosa aloha le raha nytany ananina tam'izany satria mbola nisy vola mifamezivezy de mandefa le anina fa atara tiako resahana nanao fitsinjaram-pahefana hoe tena izy tsy fantatro tsony zay vocabulaire tianareo avoaka fa rehefa ity fitondram-panjakany ty manodina tsisy vola mandeha any amin'ny faritra sy any amin'ny commune any de lazaina daholo le any am'le toerana hitrandrahana bisika le tamen'ny karana hoe ho an'ny mpampianatro ny anina zaraina mera ony sy ny etsetra zany nge no ataonyty fanjakana de ohatrany hoe izy ny mamean'le izy miala tsiny tsy nareo ny mamean'le izy fa fanjakana karaha ary le izy nalefany hoe ao ampiana any amin'ny sehitry ny fampianarana inona le tany commune le niformena tany atsimo vola avy amin'ny banque mondiale njaraina hoe ho an'ny mera rehefa mahavita formation momba fitantanana izy de nareo ndray my style mamoaka an'le seky de seky anina bebla de mizara vola ny flora valimana ohatra ny flora joel ho an'ny reto mera tsisy ariary n'io fanjakana io nivoaka tam'ireny vola reny zany hoe zao zany zavatra ataony fanjakana io tsisy zavatra nataony fa izy no maka aloha hoe maka setry ery aloha ery soratra masina manao hoe rehefa miditra ianao mipetraka amin'ny zavatra anankiray aza mandeha ery aloha fa sao de hoe soron'ny olona eny ianao zay no ataony ty fanjakana ty izy mitsôlitsôly le ery aloha nefa izy tsy nandray tsy nampiasa ariary tao akory zavatra hitranga zao rina hitako iainako tsinona ngamba atoato akaiky 26 juin eo ngamba hitokana an'le rond-point eo andrano tapahana izy me ihany 2019 niditra izy tsy eny aminay zany 2019 niditra izy 700 metre eo tsy ho tonga eo amin'ny rond-point eo andrano tapahana io lalana io tsy vita goudron mbola teo ny base de vie an'ny compagnie sinoa nanao an'le lalana nanao base de vie teo mihitsy izy teo dolo machine eo mibraosy ny etsetretsetra tonga amin'ny 2022 nalandro zareo le base de vie ity nefa mbola tsy vita le lalana lasa dolo ny an'izay no ny antony maro samihafa ny resaky fanaovana any hoe mba te hipoerapoerandray dia tsy niverina ntsony le base de vie naverina le an'izay de napetraka eo ampivoan-dalana eo le anaovana rond-point de inona ny zavatra mitranga
natao mibitumazy ny le lalana le 700 metra de na le biaziny eto amin'ny fionana ny lalana avany Talatamaty ho any Ambodroatrimo sy le lalana avany am'le lalana vaovao na le biazina mihitsy ohatran'ireny rond-point eo anosy reny dia efa anao mibitumazy izy zany zao ny tiako resahana zay karaha hoe iandro mifampandrosony i fitondrana tarihiny i président Rajoelina amy 5 taona zany izy anao lalana 700 metra misy rond-point afaka 5 taona ka oke tsire olona ary mba ifampizarao ny vaovao ohatr' zany andeha kabary izy zao anao ny olo lalana io tokana an'io ho atsony daholo ny olo lerany district an'Ambodroatrimo sy aty Antananarivo reny vohatra sy ny etsetra iteka azy eo fa raha ny olo leo Talatamaty aloha tsy sa iantso fa tsy fantatry ny olo leo Talatamaty na ho avy na tsy ho avy fa tsy de akasitraka an'izay satria fantatra ianao mipetraka fantatro ka fantatra hoe 4% ny olona mpanohana ny filora valomanana eo ary fantatra nge fa tsy de tsy marimarina le izy azonao zavatra lalana ataonao efa bolana de vita de 5 taona ve le izy de andeha hiteka an'izany averina de very ny fireneko raha izany no ataoko hoe asa tokony ho atao efa bolana de ao anatin'ny 5 taona de zany mbola anao hoe bravo miala tsiny miala fomba kaiky ny fifidianana zay sy ohatran'izay de te hisehoseho fotsiny misy calcul ao zany misy calcul fa ny olona za mantsy mba mamaky baiboly tsy hoe mba mamaky baiboly de mahita ao anaty baiboly hoe zay manandra tena no ahetry ka aza de fatra-panandra tena re ka rehefa aveo nde andray roplanina de hitsaitsaika moramora ialeto am'ty fireneny ty fa menatra ohatran'le karate any hoe voatononona fotsiny de tonga de fa pipiakloty daholo nindriny resaka karate fa le eto hitandrina vola tsy misy efa fanambarany zany tsisy tsony ny kitapom-bolam-panjakana milaza ministry ny toe-karena hoe zay iady amin'ny kolikoly iady amin'ny tsy faiza mitatana de nanambarany samy finina hoe misy 1800 ariary misy 1800 milliard ariary azo averina alaina aiza zao iny ahoana zao ny vokatry zao nitendreny le olona mpitatana ny samy finina tendreny ny olona mpitatana ny aray fa nga izy nanao tsy niady tamin'ny kolikoly zany reo olona reo ary tsy niady tamin'ny fanodikodinam-bolam-panjakany zany reo olona reo fa raha tsy mbola ritra io kitapom-bolam-panjakana io raha niady am'zany izy satria raha vao niady an'izany izy de efa frene le olona taty arina hoe saika anodina fa satria izy tsy niady de mitoy ihany ny vaky lala tsara ozy ny fitenenana zay ngely izy de zao borina daholo ny olona rehetra ka rehefa ho tonga any am'reto mpitondra fanjakana mihitsy ny tsy fandraisam-bolana fahatarany vola de lasa misavorita ketotsika menaka fa engane mba tsy ho tonga an'izany fa lasa memahantra nke le firenena malagasy tena memahantra zay efe mekanika mihitsy zany tsy misy hoe ianina ny ratsy ny mahatonga an'izany sao de anao indray nareo hoe ka ny timma mimpanohatra de zay ny mahatonga aza miteniteny foana fa efe mekanika zany fa nga ny timma mitatana am'izao zay indrindra zay ny timma mitenika tsy misy efeny amin'ny aniny zany fa fitatanam-bolo zany fa vola tatananareo mihitsy no mandeha amy tsy tokony aleny tia ny priorité aty amy zavatra hafinareo no manao de lasa sahirana daholo ny olona rehetra ka zay io secteur minier io ialinareo andeha secteur minier fa voafidy raha mpiarinareo indray le lalàna zao mantsy ireto olona reto ohatrany hoe misoratra ny lalam-panorenana fa nga izy mampiatra an'io avelany fotsiny eo dikainy akitso rano fotsiny zao ary io le resaka miny io le taux de redevance mo iny le resabe iny zao de hoe tena jerena mihitsy sinsisa sa hoe rehefa lany eo io niveau parlementa de iandry am'izay vola avany velona zay koa zay efa tena nanao an'ity fantanina ka zao io le redevance io le hoe 2% moa zany izy ange nanao hoe 20% izy io tam'le nanomboka tany amin'ny faraparany taona de droit de sortie de tsisy nanao ny olona de naenana izy io de tsisy nanao ny olona 8 de lasa 5 de naverina de zao makany amin'ny assemblée zay aloha ny fahafantarako azy dia hoe hovany ty 2% ty fa zao ange misy ange ny
fenitra iraisam-pirenena koa am zavatra mahakasika ohatran'izay riny fa tsy de hoe Madagasikara de zay tiany mpitondra misy mantsy le olona mafana fo be any hoe ny aty aminay tsy mahazo nin'iny le mpitondra fanjakana no mitazona an'le volanareo any amin'ny faritra zay isin'ny tetikasa fa tsy le tetikasa za manokana za mpitantana an'le tetikasa tany avaratra tany a fa za raha vao misy problema de lasa miresaka am'le olona hoe fa ahoana fahatsapanareo an'le izy de manazava le olona hoe zao miakatra any amin'ny région a raha ilaina fanazava amin'rareo zao ny fahatsapahan'ny olona an'le izy fa mba everiko ely zany a de ohatr'izay fa le olona aty any amin'ny foto mihitsy a lasa metraika am'le izy any amin'ny faritry Fort Dauphin ny QMM manao école tsara ho an'le fokotany manao tobo-pahasalamana tsara ho an'le de le ary am'le anankiray tsy misy a ka zay mantsy ka le tsy tianay le compagnie minière mipoerapoera fotsiny tsy mipoerapoera zany reo fa reo olona reo raha vao manao tsy ara-dalàna de fafaniny banky any aminy tsy mandray anareo tsony zay mihitsy ny tonga de raisin'ny olona tsy mandray aminareo zay fa kainareo olona tsy marina akory a tsy marimarina ny fitantananareo a any amin'ny firenena isanareo zany ny zavatra mitranga rery vahoaka malagasy ka ny tetikasa tokony andeha any aminareo a aprisi ho andeha rehefa misy olana de mifampiresa fa zany ny fitantanana tokony ho izy dia mandeha le izy fa raha reto mpitondra fanjakany reto nenireo no any aposiny mamaika azy de izy indray ny manaratsy an'le zavatra fa de tiako resahana am'rina le hoe 2%, 5%, 4% ao Afrika atsimo ange anao raha manao minina rina manao minina lehibe zany ianao toy ianao eto a de inona na azo nyfanjakana atao azo nyfanjakana atao tonga eo ny lalam-by itondrana ny etanao tonga de lalam-by no ataony eo ny lalana ny énergie jirama moa no aizantsika azy tonga de asiany jirama eo esanao masinao sy ny etsetra zany nen'ny olona 5% no ataony am'zany itsika tsy lalana ataon'ny fanjakana tsisy ekolo na hôpitaly ho ataon'ny fanjakana eo am'le minina izy mitetika ho avy de avy ny taona inona zao miprojena lalam-by vaovao akoatran'ny nataon'ny fanjanahantany hatram'zay tsisy nefa ny lalam-by ny tena mamelona toekarena firenena be de be to ambonin'ny tany ny atsika de abdi zany abdi amin'ny fitaterana mihitsy zany hoe fitaterana mora indrindra ato ambonin'ny tany a de ny lalam-by de no mifahaizany reto mpitondry reto ry vahoaka malagasy a araky ny fahendrena nananan'izy ireo manokana de tsy nampiasan'le lalam-by zay mora izy fa alohany namelona ny reto tompona camion semi remorque zay namono ny arabe atsika nanafatra semi remorque be de be ho ampiasainy eto Madagasikara zay entana tokony ho entin'ny lalam-by navelona ny lalam-by tamin'ny fotoanandro ny angerina mandeha train de nuit makany Thomasiny zany ange ohatran'ny tena mba fitsangatsanganana be mihitsy zany maraina ny andro miditra amin'ny garany Thomasiny ianao zany ny fitantarany za fa nitaingina aloha mbola vao asa 6 fotoana sa 8 taona mbola kely fa makany Tsirabe anao miala am'dimy eo Soarano a am' 6 any Tsirabe de miala indray any Tsirabe am' 6 tena naovany raha tsy mba zafy hira am'izay de ohatr'izay a fa tena ary raha am'zao isan'ny olona be de be zao tena velona io lalam-by io raha velomina ary afaka hitaterana petrôla sy entana mavesatra io satria lalam-by afaka mitondra entana mavesatra be de zay ka zay rehefa tsy tiana androso a de tsy alefa fa aloha mampiasa ny semi remorque ny olona vahiny de aloha mampiasa téléphérique rianany reny le tsy haiko ny fiteny nefa ny tena zatra goavana tsy resana ka ohatrohatr' zany a zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity ka zao rery vahoaka malagasy fanafodiny ny fanafodiny a ho tenenina aminareo de zao a Andriamanitra ihany no antony zavatra rehetra miazona ny zavatra rehetra ary mahefa ny zavatra rehetra ko mivavahantsika menakavy a mba hialantsika am'izao olana be fa tena olana marina no iainany vahoaka malagasy a miaraka amin'ity fitondrany ity fa tena efa mamoy fo fianakaviana efa miady saina efa ao anatin'ny fahantrana lalina sy miteraka fahamoiza-po mihitsy ny zavatra iainan'le tokatrano nyreny malagasy moa am'zany satria izy no akaiky vilany fenoarina ozy ny fitenenana mahita ny tena zavatra mitranga eo amin'ny fiainany a
ao ny fiaina tokantranony tena miady saina mafy mihitsy ka de mivavah ho an'reny malagasy re ho atsika menakavy a mba iovany zao toejavatra zao a fa efa kaiky ifarana io na ahoana resaka momba ny fifidianana tapitra volana septambra eny e ndao mo raha tsy latsaka moa izy de volana desambra izy zany mialy raha ohatra tsy latsaka tsy anao kandida izy a de tapitra 18 janvier izy mandray fitondrana de eo zany izy ny tapitra raha ohatra ka zay fa raha ohatra izy mitetiky ny latsaka septambra miala tany de zay le izy a ka aza matahotra an'zany nareo fa marina tsy mba maty ary marina hipotra mandrakariva de andriamanitra ne manakare-pahasoavana ombatsika menakavy a am'izay rehetra ataotsika dia mirary soa sy makasitraka anareo a ny amin'ny fanarahanareo a izao fandaharan'izao misaotra tompoko dia zay ny fanazavana sy ny fanehonkevitra maro samihafa nentan'ny Ramatoa Ramotarson alleloia zay izy moa mpitondra famakavakana mpandinika fiarahamonina mpandinika ny fiainam-pirenena amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io a izy resaka hoe toekarena ihany na sosialy ihany na politika ihany fifandraisana amin'ny any velany dia ezahana resahana avokoa zany efa tazanao na manafanira zafy manantany efa manao fiomakomananao izy a hiditra eo izy rehefa avy eo ahoana zany ny fipetraky ny raharaha atreto raha diniatsika tena hoe amin'ny fahatoniana diniatsika amin'ny fahatoniana tsy etitsika mihitsy hoe taitaitritsika hoe hoetikedi-po fa diniatsika amin'ny fahatoniana ny raharaha-pirenena nandeha ny resaka zany hoe teteza mity za hoe de miteniny avy any amin'ny mpitondra fanjakana any hoe tsisy mieritreritra teteza mity zany eo tsisy mieritreritra an'zany eo fa ny lalam-panorenana ihany no lalam-panorenana de tonga de eo aloha de misy fanamariana anankiray avy etrany miteny hoe lalam-panorenana ihany lalam-panorenana tapitra amin'ny mandaha ny filoham-pirenena rehefa tapitra de tapitra zay no voalazany lalam-panorenana ka maninona ary le lalam-panorenana ny tsy najainao hatramin'izay tamin'ny lafiny hafa fa zao anao vo hiteny hoe ajaina ny lalam-panorenana sy voalaza ny lalam-panorenana ihany zay aloha ny fanamariana voalohany faharoa ilay fitenenana hoe ny zay voalaza ny lalam-panorenana ihany ano arahana dia zay ny tena izy marina zay fa le fihetsika ataonao ve manamarina an'izay zavatra tenenina izay inona moa ty le fihetsika atao ty raha miresaka hoe fifidianana zany raha miresaka hoe fikarakarana ny lisy-pifidianana ianao ato milaza fa hoe arahana lalam-panorenana ato nefa ny zavatra ataonao a tsy mandeha am'izay loany any lisy-pifidianana ny tsy fahatombanany lisy-pifidianana io ane de miteraka na tiana na tsy tiana fiatraikany amin'ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny mihitsy misy fiatraikany io satria lisy-pifidianana misaviritaka ve no entina anatanterahana ny fifidianana ato ianao miteny hoe rehefa tapitra ny mandaha ny filoham-pirenena dia dikan'izay zany tsy maintsy hidirana ny fifidianana zay ny lojika tapitra ny mandaha ny filoham-pirenena de miditra amin'ny fifidianana fa lisy-pifidianana manahoana ano anatanterahana zay fifidianana izay ny olo-pirenena aloha de aporosiana atosika hatranetranetranetranetrany isoratra anarana any anatin'ny lisy-pifidianana aleo ikitikitika eo aleo anovanova eo aleo anao ny family viliana isan-karazana eo tsy anoratra ny anaran'olona eo aleo andisondiso ny anaran'olona eo de ho hitatsika eo ny hotoyan'io fa ny tena zava-dehibe aloha de hoe ny olo-pirenena manoratra ny anarany any anatin'ny lisy-pifidianana any amin'ny fokotany zao ny direction any zao ny direction aloha fa rehefa samy manao an'izay daholo dia afaka miatrika an'izay hotoyany zay le izy ka raha ho tanterahana zany ny fifidianana ary io tsy maintsy isy io fifidianana io na oela na hoaingana aloha zany fa efa nisy datina avoaka ny seninina moka an'izany fa tsisy namorona teto natolo-kevitra ara ny nataony
hoe amin'ny 9 novembre zay aloha zany nofantatr ary zany nytantarain'ny olona any andafy any a mpanao gazety any velany any enina ozy izy firenena afrikanina miatrika fifidianana président république am'ty taonyty anisan'zany madagasikara amin'ny 9 novembre zany ny any gaga fotsiny tena hoe ay ve ohatrazay lisy zany ny any de raha hoe anaraka tsara lalam-pandrenana zany ianao a de izay a anao tokony hofipetraky ny raharaha fa le fietsika ataonaninato rehefa to mifanohatra amin'ny zavatra atenenina raha vonina hiatrika fifidianana ianao a tena tokony hoe tena mirindra tsara tsy misy diso ny anaran'olona sy mombamomba an'le olona raha resaka lisy mpifidianana fotsiny aloha raha tena hoe manaraka ny lalam-panorenana anao ka hiatrika amin'ny fifidianana tsy tokony hipotry zany hoe fokotany matoto zany ianao milaza hoe hiatrika fifidianana tena hoe anaraka ny lalam-panorenana tsara nefa ahoana to misy an'izany resaka fokotany hoe matoto zany mipotra avany zany ane tsy resahan'ny olona eny anivon'ny fiarahamonina fa misy ny poirana manaraka an'izay ihany ko milaza ianao fa hoe zay voalaza ny lalam-panorenana ihany no arana rehefa tapitra mandaha amin'ny président république de tapitra zay tokoa no izy ko maninona ny daty ny mpifidianana mbola tsy mivoaka hatramin'izao ny tena hoe décret tokony avoakan'ny gouvernemanta zay le hoe fihetsika zay voamariky ny olona hafa ny zavatra tenenina ato fa hafa ny zavatra atao ato de sao de averiny sasany ara hoe tsy misaina io vahoaka malagasy io misaina ny vahoaka malagasy hatreto zany ny tontolo ny fikarakarana fifidianana lisy mpifidianana singa anankiray averiny ny lisy mpifidianana de singa anankiray ao anatin'ny tokotany be amin'ny fikarakarana fifidianana fa hatreto ny fikarakarana ny fifidianana de tsy mandeha amin'ny loniny zay ny zavatra misy hatreto de hoe atao fananina ve zany izy io ahafahana mieritreritra hoe de anao tetezamita ka mahatonga ny any ivelany any ohatra ohatra hoe vondrona européana hoe raha vao miresadresaka zany tetezamita zany de hoe inona moa ny olana am'zany raha toka hoe misy fanarahana hoe manaiky daholo sy ny sisa fa tsika aloha mbola tsy any zao mbola tsy any aloha fa ny international koa ny tsy nyteny mihitsy tonga de manaiky hoe tetezamita na amin'ny endrininona na amin'ny endrinina mbola misy condition BDB sy ny sisa fa fatanina zany de hoe ahoana zany ny tena iafarany ity firenena ty mizotra makaiza fa tsy maintsy mitandrina tsara tsika am'izao fotoana izao tsy maintsy mitandrina tsara sao tafiditra ao anaty vovo sao tafiditra any amin'ny zava-doza satria mantsy rehefa mety hoe samy etiketi-po eo de misy tsy mahatana po de anahirana fa zao fotsiny aloha tsy maintsy mijoro amin'ny marina tsy maintsy tanterahana ilay hoe misoratra anarana ny anatin'ny lisy mpifidianana any amin'ny fokotany rehefa omena dikany zay de tsotra ny fiso ty matsy tsy de mbola nisy ny teny loatra zay mpanao gazety eto no miteneny ity hoe ny fisoratana anarana ataonao ny fisoratana mombamombanao any amin'ny lisy mpifidianana any amin'ny fokotany dia fiadina mahery vaika ho anao zay rehefa tonga ny tokosy tokoa tandremy tsara io zany tsy hoe misoratra ato fotsiny a de hoe zay de vita de hoe afaka mifidy fa fiedina mahery vaika iny ho anao zany a rehefa tonga ny fotoana ilana azy fiedina mahery vaika ary fiedina tsy azo atakalo mihitsy iny na hoe anina fa maolo-pirenena anao de hoe enao io ao anatiny eo anao fiedina mahery vaika io ka rehefa tsy ao ianao zany a de tsy manana fiedina ianao entina hiatrehana an'izay zavatra tsy manjary ataony zay mieritreritra anao an'izany zay le izy zay miarabanamana faniry razafy manatany tonga eto amin'ny miara-manonja efa niomakomana ianao to ambadibadika atao ndao ary eny ary miaraba sady misaotra rina fitandrena fandalina de tak zany any keo misaotra ny namana Clémence Rariny rina zay ampitarika ny FTR zany na fikambana ny taksiana Antananarivo revohatra sady mpanolotsaina an-tanàna Antananarivo ny vahiny teto amin'ny fandaratsika ny laza ny zava-misy sy ireo tsy fanjary-pitantanana ary any keo ny antso-jay mahazo ny taksiana Antananarivo revohatra tamin'ny fandarina androany misy
saina nireny ary misy zavatra marobe tokony hodiniany rehetra ny amin'ny hoe zao no endrik'ilay fanjakana amin'ny akabeany mivaralila manomboka hatrany ambony ka hatraty amin'ny fototra zay misy ny commune aty solo zany fa manana mpitarika mahay ary sa mijoro ny taxi dia eo jorony izy de Clémence raha nireny io takan'izany anko isaora ny totomota zay nitondra ny fanadiadiana fandalinana am'izay tsara ho fantatsika tanatin'ny ty fandarantsika ity arabaintsika rehetra naiza naiza toerana misy atsika na eto andrenivohitra mihain'ny fandarina mivatana na ihany ko tsika any loatra mangoro any Antsirabe Antsorymandidy any any faritra rehetra any zay mandray vatana fandarina ihany ko sy manao ny famerenana hatrany Sambava ny Toliary Fianaratsoa sy ny sisa Mahajanga dia arabaina avokoa ianareo rehetra mpanaraka ty fandarina miara-manonja ity any ampita an-dranomasina tsy adino am'izany ny KMMR Europa hoetikeo rehefa aveo le sport miresaka am'izay satria amin'ny alahady izao dia anomana fiaonana ny KMMR Europa zany hoe ny komity manohana Marc Ravalomanana zay mifoa ny torimaso ny miverina mikery ao anatin'izay hoe tsy mipetrapetra-potsin'izay satria manana adidy manoloana ny fifidianana ho avy dia mamondrina ny heriny amin'izao fotoana izao ny KMMR ny Europa any de fantatra fa amin'ny alahady izao dia iaona izy ireo ao Frantsa ao zany amin'ny roa ora zay le ora efa mitoma ny KMMR Europa mbola ho alefantsika rehefa aveo rina ny sport miresaka izay any amin'ny faraparany fandarana any fa efa mampafantatra sady zany ho anareo zay mipetraka any Europa any ka lina am'izay fiaonan'izay anisan'izany ohatra misy mpanaraka atsika any any Casson any de sady anovana kokory Mine Elsora zana any Brest any Riery sy Erika Ralben zany Montpellier any any amin'ny frontière manakaiky ny Suisse France any koa misy any Tonton Jacques mpanao mpanaraka ny fandarantsika Toulouse Marseille bobaka be mihitsy ny anareo any ny any Canada ny any Belgique ny Allemagne sy Italia maro be nge no manaraka ty atsy ala reny eo tsy adino de ny Afrika ny any firenena arabo any de kokoa daholo etsy Maurice la Réunion koa efa andresaka teo la Réunion Seychelles misy manaraka atsika de kokoa ianareo rehetrarehetra ireny zany raha ny vaovao de maro no tokony fampizarana eto rina androany miaraka amin'ny député fetra Rahalamo Zafimbololona zay filohan'ny volona parlementaire ny antoko tiako Madagasikara maromaro zany zavatra ifampizarana amin'ity androany ity mazava ho azy tsy maintsy resaka tontolo mpifidianana tsika sy fikarakarana io tsy apetratsika mihitsy io iresaka ihany koa zany tsika ny vaovao mandeha be amin'izao fotoana izao ao Tsimbazaza zao ny fivorena momba ny code minier zany fandresany rina sy tonton mota teo ihany izy fa député fetra avy nandalo tany Tsimbazaza eo mino fa manana zay mba ambara kely ihany député fetra aloha zany satria mbola mandeha ny adevitra mbola mandeha ny adevitra fa efa elany andrasana amin'itony lafin-javatrony ny resaka fandrosoan'ny firenena satria samy nahita daholo tsika hoe mbola tokony mendrika omena mandaly filoham-pirenena hoy ilay raika vavy ao anaty fitondranao fa voelingelina tamin'ny Covid sy tamin'ny adiny tany Ukraine sy Russie de hitondrantsika fanazavana zany satria reto olo reto moa tsy manana fanliana ndraikitra akoatran'izay hikoa maina azy atao maika misy sery anliana zany hoe ny andainga azy atao maika moa misy hanliana any Covid sy any amin'ilay adiny Ukraine sy Russia de zany no ialany reto olo bala hoe zany hony ny tsy nahatro ny firenena amin'izao fotoana izao de hoy isika hoe ngamba reto olo reto mila manao solomaso tsara mihitsiny mila mijery amin'ny fomba fijery zay tena tokony hijerena tsara mihitsiny ary mila miverina kely amin'ny zavatra no resahany sy nampanantenainy sy le amboambo sy deradera hatramin'izay fa rehefa tena jerena de ariary be eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena tsy mandeha makaiza fa miodikodiny eo ihany de rehefa mieritreritra fa hoe mbola hiverina ary mbola hanosika ingaiany rajoelina fitantanana an'le firenena de manilika andraikitra any amin'le Covid-19 sy any amin'ilay resaka andresantsika ady any Ukraine sy Russie zany ho resahantsika eo zay rehefa aveo efa nitondra fanazavana ihany tonton mota teo fa mbola hoentitsika eo zay rehefa aveo zay amin'ny akabeany zavatra ho resahantsika maromaro ihany
fa anaovako tsetsatsetsatsyaritra moa zany a fa député fetra efa eto izy am'izao fotoana zao de anaovana tsetsatsetsatsyaritra ihany a efa nitondrako fanazavana teo ihany izy omaly ny amin'ny lalana zay any amin'ny lalam-pirenena faharoa iny a ny lalana ihany koa miazo ny lalam-pirenena fahadimy a fa ety ampiandohana aloaloha arabaitsika ny solomamboaka fetra rahalamizafimbololona filohan'ny volona parlementaire ny antokotiko Madagasikara solomamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amboribory tamin'ny fahadimy zay miara-dalana amintsika eto miaraba député fetra miaraba faniry miaraba faly a miaraba ny mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny MBS sy ny radio Madahary ireo manaraka amin'ny alalan'ny tabazotra ary arabaina ihany koa ny teknisianina sy ireo namana rehetra zay efa nifandimby teo ao ny mpanolontsaina ny tanàna Clémence ao ihany koa Zokomonta ary tao ihany koa ny mpamakafaka sy ny mpanao gazety Rina Rabe Mananjara de kopatanana ho anao rehetra teknisianina ny ambadika rehetra any député fetra ny vaovao tany Atsinanana nalanjorofo lalovantsika minitra vitsiny alohan'ny teny ideratsika amina devra tokony resana ratsy de ratsy ny lalana ty amin'ny lalam-pirenena faharoa zay manko mahatsara n'le hoe mandeha midina ifotonytsika isika zany tsy hoe le mipetraka eto amin'ity plateau ty ihany de eto tsika no mitabataba de eto tsika no mitondra fanazavana de eto tsika no manome vaovao de eto tsika no mamaly am'ireo skandale sy ireo adalam-pitantanana sy adalam-pitondrana ataon'ny fitondram-panjakana fa midina ifotonytsika rehefa nitetezantsika Madagasikara zany député fetra nandritry ny rotaona nisy ny fandarana rehefa nidiny fotontsika de nahita tsara le hoe lalam-pirenena faharoa Antananarivo Tomasina vita adiny fito taloha no vitaina adiny 1.10 am'izao fotoana zao ny arahana hita zany ary tsy onoono masony rehetra nahita an'izany raha ohatra moa zany ka fiarakodia tsy tsara entretien karakara de aleo tsy mitsabaka am'izany lalan'izany indrindra miazo an'ny lalam-pirenena fahadimy ihany koa lalana 10 kilometatra Tomasina makatia 10 pointy alaina adiny 3 amin'ny fiarakodia zay atsasakadina nanaovana azy taloha atsasakadino iaho tsy mba hoe 10 minitra satria amin'ny akabe fandrefesana lalana zany ray minitra isaky ny 1 kilometatra fa mbola vita teo amin'ny 30 minitra teo zany tamatava 10 pointy zany andefa satonana amitsika ny amin'ilay endriky le lalana hoe ity le lalana resahana le amboamboarina beton fa izy eny atenatena ny lalana eny fa misy lalana zany tena amin'ny akabeany zany ny 80% ny lalana zany any am'izany resahantsika zany indrindra tonga hatrany Fenerive-Est de tena ratsy de 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 ratsy ny qualité ny lalana miezaka ihany moa zany mampiseho an'le communication any Facebook any le mpanohany an'le fitondram-panjakana hoe eo de efa manamboatra lalana en béton sisisy fa rehefa diniana akaiky le izy araka ny hitantsika amin'ny sary zao tena lavitry ny afo mihitsy kitay fomba fiteniko matetetika zay député fetra satria tena mbola tsy ahitana taratsa mihitsy le tena endrikilay tena hoe fahatsarana zany de zao zany samy mijeritsika hoe atramo rovina no vity ty lalany ty satria retolo reto moa zany hanenjika fitokanana mialohan'le campagne mialohan'lay hametran'le ramsekely fametram-pialana any amin'ny volana septambra any fa raha fijeritsika am'izao aloha zany 80% ny lalana hoy ao am'izany Tomasina jusqu'à hatramy Fenerive-Est zany de tena simba tanteraka zany ary tsy mba simbasimba hoe de tena hoe le tena mba misy trou kely fa tena ny depoule nefa de nambara mihitsy fa de 0 ny depoule ny téléphone baleine de tena mampatahotra mihitsy fa tsika moa tantara ohatran'izao zany mba mitondra ihany tsika hoe tsy mitory tsy misy profo fa eny nisy ihany zava-bitanareo eny elanela Moramanga sy Andasy be eo na vita déviation nareo misy tetezana tapaka eo fa mba nahavita déviation ko molomolo ratsy tare zay nareo akoatran'izay ny any Mangoro any famomezana avany amin'ny japonais io fa tsy am'le fitondram-panjakana ny japonais tena manao ny asa tanteraka eo député fetra resaka lalana aloha zany le tany le lalana aloha mba resahana ihany satria tena nampijaly ny mpandeha mihitsiny ary nahitana maso ny zava-misy raha ohatra ka meno ny serasera-panjakana zany de otriny efa manao zavatra de mampidéradéra an'izay sy ny niveleza ale voara rehefa jereva ny fotony le izy ay tena ariary be tsisy asa mandeha
fitaka fitaka amin'ny akapobeny tena hoe fitaka be vava no ataon'ilay mpitondra fanjakana sy ilay gouvernement ary ireo minisitra mandrafitra izany amin'ny vahoaka malagasy dia araky ny teny ny faniry teo hoe itsika tsy mionona amin'ny hoe fandraisana anjara eto amin'ny plateau ny miara-manonja ihany eto amin'ny MBS radio mada fa akoatry nyreo dynamisation zay nanetsiketsehana any fotony tany na tamin'ny toerana circonscription na alany anay osolombavambahoaka na tany amin'ny faritra hafa toy ny zay fanambaran'ny faniry teo ny tany amin'iny faritra tsinanana sy ny faritra nalanjorofiny dia nahita izay ary nahita maso asiko resaka kely makasika an'ilay hoe natao beton ny apahany mitovitovy am'le tany betafo ihany io raha tany morondava isika patremany anarale foktanypatremany le beton mitsitokotoko kely iny ny tena mampime am'le izy de mitovitovy amin'ny alavana fiara eo zany ilay ohatrany plateforme kely na ohatrany apahany natao beton de ny tena mahagaga am'le izy raha toko ohatry ny alavana fiara o iaho teo fa eo tsy azonay mihitsy fanezaka ihany zay antady inona ny mety antony mifanelanelana eo am' ray metatra eo ilay izy fa tsy mitoy raha ohatra ka eo am' telo efatra metatra eo ny alavan'lay beton efa vita zany io amin'ny apahana tronçon kely tsy misy dikany zany de akoatran'izy mbola misy elanelana nefa le beton eo am' ray metatra eo zany hoe tsy afaka mandeha mihitsy le fiara de tsy hitanao zany sanatria ve ohatra ny anaovana fampisehoana ve ireny zavatra ireny fa de iny moa dingantsika fa tianakany na lalam-pirenena fahadimy ny tena horesahako zay tsika moa vao avy any tamin'iny farany herinandro teo iny raha iny sarina naseho ny faly namana faly teo amin'ny écran teo iny dia zavatra efa miantony ireny akoatry ny misy apahany kely zay natao ihany mandainga itsika raha miteny hoe tsy nisy natao teo fa araky ny tenin'ny faniry kosa fa ny 20 isanjaton'ny lalana dia tsy hoe ratsy fa tena potika tsy fanao ianao ary tsy misy mahalalana azy intsony fa mitovy am'ireny eny atapo tanety lasa ny rika reny ny kilavadavaka sy ny diany zany rika zany ohatrany hoe diana rika le izy dia inylay beton teo misy le rarivy efa miantony iny fa tsy nahita fiara tany ianao namana faniry tsy nisy fiara zany tsony tany hoe engin na reny fitaovana lehibe reny fa mino fa noho ny resaka tsy fisian'ny tetibola itsony dia miala mety lasa lay orinasa izay tokony anatanteraka lay asa nisy moa zany nanao kitoto ihany koa fandresahana tetsy hoe tamin'ny roa taona lasa fa ny antony de hoe tsy fahaiza mitatana amin'ny akapobeny eo ny tsy fahaiza mitatana ao anatin'zany ny kitrano atrano am' resaka fanomezana tolotrasa ao anatin'zany ny tsy fahalalana lay tena hoe fitatanana farafahakely ny tokony ho fantatra amin'ny hoe fitatanana ny raharaha-panjakana sy ny fitatanana zany volam-panjakana zany de ny fanajanany zay voasoratra ao anatiny io lalàna miveny tetibolo io zay tsy azonao ioarana fa ireo tsy tia lalan'zany faniry de reny ny vokany satria araky ny tenin'ny faniry teo dia na fiara atao hoe mbola tsara ary nentinao fa misy manenoneno misy raha zany fiarany colonel Rambosalamy zany de fantatsika fa anisan'ny olona maramila sarotiny zany am' resaka hoe fikojakojana fiara fa voatafaverina avy an'ny fenery voatsinanana izay dia voaterina nafatra izy mekanisien tany a full point satria tena nisy feo hafahafa nefisy tsy mandeha mafy za tsy tenikany marika ny fiarany fa ataoko hoe fiara efa marika malaza manana maizy azy ny netiny tany fa nefa dia vo ny lalana miverina dia maro ny fahasombana hita tamin'ny fiarany ka de zay makasika n'iny lalana iny viny tsy valam-paratsika fa de hoe potika tena hoe mbola nitazominareo ilay teny izay tena hoe nampome na napalahelo satria namitahanareo ny vahoaka malagasy tsy azo hoanina ny lalana dia tena mbola nitazominy zany na de fa azony ary lay fahefana azony atao hoe andriamatoany radioela no mitona am'zao fotoana fa nitazomino iaho na velany teo le lalana veriny fa hoe tsy mila kojakojany zany io fa tsy azo hoanina io de potika ny fiarina maro ny tena mampalahelo any de izao ireo lay toerana fandraisam-bahiny toeram-pisakafoanana de zara raha misy olona enina nandritry ny paky zany ary araky ny resaka ny fanaovanay satria nandalo tao full point any ny tenanay de tena malahelo mihitsy hoe ohatr'zao isataona ozy izy tam'mbola tsy teo am'ny fitondrano zao andriamato radioel zao fa mbola hafa ny fréquentation an'zany toeran'zany fa izao zany de tena simba tanteraka akoatrany hoe fahasombany lalana de eo any ko ny fienany ny fa efa mividy
eo amin'ilay vahoaka malagasy dia mitambatra ny rehetrarehetra zany no ninona ho iat eo no ilay tsy fahaiza mitantana dia ny vahoaka malagasy ny mpandrara ny vahoaka ny tatsa no mizaka ny tseran'ny aina no ny tsy fahaiza mitantany reto mpitondra mpampanantena pokaty sy balarora sy mpamita vahoaka reto zay makasika an'iny lalan'iny namana fa be de be ihany ko takoatra zay ny lalana folopoint sy tamataviny resaka ihany ko moa resaka tsy horesahana tso ny lalana makany vavatenina ho an'ireo solotena zay tonga ny arananatrika nyreny fikaonandoparitra reny na reny congrès paritra reny dia tena hoe mitaraina tena nitaraina na ny alafosany fre ny fotoana lany am'zany fivezivezeny zany nefa dia isaorana izy rehetra reo ary tolorana tena fisaorana era-po era-tsaina tamin'ny fandavatena fahafoizana vola amkarena fotoana ny rehetrarehetra namela ny asa mandrara namela ny tokatrano noho izay le hoe faresendahatra amin'ny filora valomanana ary zay nresahandrareo zay nisy taon'ny mpitondra fivavahana sako ny miteny fa nisy mpiasa-panjakana mbola perinasa fa manomboka samyjoro ny amin'ny hoe mila ovana so zavatra tsy mety fomba hitondrany mpitondra fanjakana zay tarena andriamatoandry radioela ny mpanatanteraka zany mila ovana faran'izay aingana mba tsy oatrany fempotoana zay napetraky ny lalam-panorenana hitondran'andriamatoandry radioela farany dia any amin'ny 7 volana janoary namana faniry zany hoe inona moa ny tiako atongavana am'zay tsy mila teteza mita tanterahana ny fifidianana fa efa mijaly lay vahoaka fa misy ny tokony hokitiana fa ho avy am'izay tsika rehefa aveo am' resaka code électoral sy ny anoerantsika ny langy afafy ny reto mpitondra sy ny anivo mifiadidinan'ny repoblika ary lay solombavam-bahoaka tsy maty ambavany zay efa mba nanomboka nangingina aloha satria manomboka lany lainga dia ezahantsika hitondrana porofo hoe tsika tsy mitory tsy misy porofo izy izy namana faniry teo dia ho avy am'izany tokoa tsika ry mpiaino ajaina iny resaka tany iny dia hoe vita ny lalana iny fa aloha resahantsika kely mahakasika ny ray fionana tany namana faniry ny olona moa zany dia tonga maro ary tsy ny olona vao feneriva tsy nanana ihany ny tonga tany fa isaorana ihany ko ireo nama solotena avy aty Antananarivo avy aty amin'ny faritra Analamanga zay tonga maro nisy olom-boafidy tao nisy be ny tanàna voafidy amperinasa avy aty amin'ny faritra Analamanga nisy ny solotena ny tanora tiako Madagasikara ao anatin'ny ireo le mpitarika zany zany atanivo mifaritra Analamanga dia ankasitrahana daholo ianareo misy olotsotra vany amin'ny boriboritany voalohany sy boriboritany hafa tany tazako tonga hatrany Feneriva tsy nanana tany tena tolorana fankasitrahana ianareo rehetrarehetra amin'ny hoe fifanomeza tanana ny am'izay ady iraisana ny amin'ny hoe mila fiainana tsaratsara kokoa noho izao ny malagasy ary mila misy zavatra miova eto fa tsy azo ekena tsony zao zavatra mahazo ny malagasy zao dia eonareo rehetrarehetra izay nandrafitra n'izany hoe faritra tsinanana tiako Madagasikara mpanara-diny filora valomanana ao am'izany faritra tsinanana zany tao ihany koa ny ao amin'ny faritra Analanjorofo zay avo lavitra ianareo avany Maroantsetra avany Mananara avy any manodidina ny Feneriva tsinanana ny apasy be manatsatrana ny rehetrarehetra eny tolorana fisaorana mitafotafo ianareo ny am'izay ary mino fa tsy ho raraka tany zany ezaka nataonareo zany tamin'ny fanotronana fahatongavana maro fanotronana ny filora valomanana nitarika an'izany congrès sy ny brao politika ary reo namana efa notany saiko teo hoe misy antony matoa tonga maro ianareo ary ny vahoaka ny Feneriva tsy nanana ihany ko zay tolorana fisaorana satria eto mantsika dia ezaka kely resaka momba n'inyle noty navoaka ny aminisitra iny zay noty moa nitondran'ny masoivoany vondrony Europeana fanamariana tsindrom-paingitra tsy kera raha zay ny azo ilazana azy mba mahalala menatra ry mpitondra ny olona ny vahiny indray no sa miteny fa ny sasany moa mahagaga ihany koa lay mpanao politika sasatsasany indrindrandrindra moa ny eo amin'ny zay miaraka amin'ny fitondrana ary namana faniry tsy mahagaga raha tsy miteny fa araky ny fiteninay teto sy ny fitenin'ny mpanolotsaina an-tana teo hoe mbola feno ny vava dia tsy miteny fa tena mahagaga hoe raha efa ianareo ve no manao famorim-bahoaka na mioccupé ny arabe ary tsy ampianarinareo ny mpianatra dia azo atao zay zavatra zay dia occupénareo bananareo ny arabe fa izahay manao etsika milamina na zay tsy andalam-be kosa aloha nanaovana etsika milamina ekeny tamin'nisy fodiana reny fa rehefa manao nareo dia zay ko anao tsy manao nareo mbola mieritreritra zay hoe anao ve zay sa tsy anao nareo nge tsy mangon'olona tsony reo olona reo fa niry zay ny antony matoa izy mandrara sy namoaka n'ireny noty ireny
satria nareo tsy avory olona izany trony na ny anaty salina re nareo hosahirany ianareo a hamory olona izany satria efa tofoka sy leo efa kivo noho ny nataonareo le vahoaka ka izao a aza sakatsakanana hoy le masovo aza elingelenina le demokrasia le masovoan'ny vondrona europeana io aza sakatsakanana na ny faneho-kevitra leo alalaka rehefa manaja ny lalàna velona tsy mitarika korotana ny atyanivon'ny fanoherana taria amin'ny président Ravalomanana aloha zay anao a zay hitanay fa mety a rehefa hitanay a fa tsy mifanohatra amin'ny lalàna velona de izao rinona nitranga tany Felerivo Atsinanana iboka ary ty trano feno iboka dia nanapa-kevitra moa président Ravalomanana hoe aleo tsika mivoaka ny atokotany a fa maro be no mitsiritsirika eny avaravarankely a ny ao ambadika eo efa miorakoraka nanafana tena mila tsy azo nyaina natao anatin'ilay efitrano de voaterina voaka teny ivelany satria nahoana ny olona tavela tany ivelany a de mbola maro lavitra nohon'ireo olona tafiditra tao anatin'ny zany efitrano zany dia nizotra pilaminana tafita ny afatra tao ny afatra moa indrindrandrindra araky ny teneniko teo hoe ny andro tokony afatra sy ny lahateny sy ny kabarin'ny fandombiasana dia ny odikodina manodidina ny resaka fanetanana ny olona isoratra anarana hiditra ao anaty lisitry ny mpifidy a sy manodidina zay fanomanana ny fifidianana zay fa ny apahany kosa de tsy maintsy voaresaka satria mpanao politika ny tena atoko mpanohatra ny atokotiako Madagasikara sy ny RMDM ary reo vondrona maro miaraka aminy dia mazava ho azy fa ny aingany tsikera na zay nanteny reo solo tena avany amin'ny faritra maro fa tsy misy zavatra mandeha am'izay izy tsony tena tsy misy zavatra mandeha am'izay izy tsony any ary atonga hiteny mihitsy tsy atonga na hiteny hoe mbola sa ianao Andriamatoa Andry Rajoelina raha mbola irotsaka ho fidiana araky ny teny lay ramatoa minisitra zay misolelaka aminao sy lay solombavam-bahoaka hoe nisy zavabita teto ary efa nizotra hony nakany amin'ny tena fampandrosoana tsy nisy ohatr'izany teto ratsy ny nosembanany sy lay nosoparan'lay Covid-19 nareo ve marary ohatra metsoromen ohatra le resako fa misy mifitohizany ihany satria araky ny tegniko hoe ny fitaraina n'ireo olon'ireo tamin'ny président Ravalomanana raha nomena anjara fitenenana ny fandimy reo olon'ireo de teny hoe tsy misy zavatra mandeha am'izay lony itsony tsy fandriam-pahalemana ny fiarina ny lalana ny fambolena ninninona fa tsy misy mandeha am'izay lony itsony tsy tany rery fa natany Toliary tsika natany atsimo andrefa antsika natany Menabe itovizany rehetra lisy de zay mahatonga amin'ny teny teo hoe mbola sa ianao Andriamatoa Andry Rajoelina mbola sa ianareo minisitra izay misolelaka mbola zatra ka mahazo mamikely ka mahazo mamikely mahita tsorony mahita tsirony akoatran'le hoe tahotra ho very fahefana le za moa sy te hiteny an'le aloha sy teneniko le retolo de manivelona zay aloha tenenina fa zao mbola ho adinina ho iaho any afiteniko teto zay teny gasy mahalaza zavatra tsara mbola ho adinina izay rehetra nanao a ny asa tsy ny fanaraka tam'zay zay mifanohatra tiako tena am'izay voafaritra ny lalàna na ny lalam-panorenana io na ny lalàna tsotra io na ny hafa rehetra na atao amina resaka izay mety hoe passible any am'resaka paky sy ny resaka bianco noho ny resaka tolotrasa noho ny resaka tsy fanatanterahany asa araky ny tokony ho izy araky ny règle de l'art satria nisy tsy kombakomba tao tadidio tsara fa itya eto miteny aminareo na izy na iza na sanatriavina ka misy olona va tia mifanoherana ara tafitra anatin'izany de elana tsiny a fa de tsy maintsy ho adinina indrindrandrindra moa ianareo mpitondra mety zay ny tiana manafaliry ho tenenina teo de hoe sa ianao Andriamatoa Andry Rajoelina iato hoe veriko fanotelony a raha mbola irotsaka amin'ny fifidianana filoam-pirina raha izany a nefa zava-misy sy nefa hevitry ny olona trany fotiny rehetra any ny zavatra anetanana ny vahoaka fotsiny na manafaniry ary efa nataontsika hatrany zany de ny hoe mitondra ihany manamafy ny teny zay efa nataony président Ravalomanana hoe mila mailo isika naveriny intelo mailo resaka comité de vigilance tsika ho ataotsika toy ny andro masom-pokon'olona na io fandrafetana ny lisitry ny mpifidy io na ny andro fanatanterahana ny andro mpifidianana sy ny resaka hoe fikirakirana ny voka mpifidianana ny fanaterana azy any amin'ny CRMV na ny CRMV na ny famoahana ny vokatra io amin'ny ainao manjery mpanjakana na ny famoahana senia ny vokatra vonjy maika io indrindrandrindra ny famoahana ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny voka mpifidianana atao hoe tsy tena izy moa zany fa définitive re définitif moa zany raha hoe résultat définitif zay avoakanareo HCC mampitandrina anareo rehetrarehetra izay zay le mampitandrina anareo rehetrarehetra voatonona teo izay
fa rehefa tsy mandeha araky ny tokony ho izy raha saratry misy ny vanodikodinana ny safidim-bahoaka toy ny efa nisy tam'ireny 2018 reny fananginy izahay tam' 2019 dia samy laza aminareo izahay a fa tsy ho vita mora tsy ho vita mora fa izay de ijoratra amin'ny farany iaro izay safidim-bahoaka sy ny marina tena taratra ny safidim-bahoaka zay io moa zany karazana fampitanina satria efa renay mifeo avy any fotony rehetra any a betsaka mihitsiny ka fa etsika de manamafy député fitra hoe isan-kerinandro ny fokotany rehetrarehetra any amin'ny rafitra zany a zay fandraisantsika de tena mila manao fivoriana mila mahafantatra ny vaovao amin'ny endriky ny fikarakarana amin'ny fividianana ny vaovao mandalo anatin'ny fokotany am'izay paikady maloto rehetrarehetra sy ny dolo makota ny am'izay mety ho kajikajy politika rehetrarehetra miodina ao anatin'le fokotany de mila mametraka an'izay fandaminana isan-kerinandro zay misy ntsika de jerevo lay fandaminana zany satria zay manko le mbola tsy maintsy horesana foana député fitra anatin'le comité fahamailona hanaramaso zay le comité de vigilance isaky ny fokotany io mbola ho avy moa ny tena fanaitanana nasionaly am'izay a fa itsika député fitra de efa mampiomana sahady aloha zany ho an'ny mpikatroka tiako Madagasikara rehetra sy izay heverina fa olona zany resy lahatra amin'ny fividianana satria ito fividianana eto no everintsika zany fa fitaovana anankiray akaiky kely député fitra zay efa ina moa zany tokony hoe handalovan'ny vahoaka fa itinytsika ao ampina kely araky le teny député fitra teo rehefa nahazo an'le micro ihany zany ny amina hoe tenyle ministra omaly mbola mampirisika an'le filoham-pirenena tokony navita zavatra be fa noho ny covid-19 sy ny ady any Ukraine de etsika de mamiteny manodidina ny 800 millions de dollars any vola azonareo 900 izy député fitra fa nataonareo any amin'ny tena tsy lalana izy ny zavatra namaika an'reto oloreto de nareo tao anatin'ny covid-19 lasinareo nanangana kianja amin'ny Barea lasinareo nanangana colisée zay tsisy fidiram-bola zany hoe tsy mamerim-bola l izy fa mampikatsy volao nahodinareo tany amin'ny zavatra hafa tsy fantatry nakany amin'ny commune Antananarivo renivohitra ve sa nakaiza lalam-bola maro samihafa ao anatin'ny fotoanan'le covid-19 zavatra hafa orinasa gasikara aloha nyresahan'le président de rehefa tenenina izy député fitra hoe nareo nge diso lahara-pahamena satria ny antony tsotra de zao nambaranareo tamy 2018 de hoe ny atongavana eo amin'ny fanjakana ny ela de efa vonina daholo mpahamatsy vola efa voniny reto ny makety zao nanaovantsika amin'ny flyover zao nanaovantsika ny usine mpanao etanol zao nanaovantsika ny jirama rehefa tonga eo am'le fanjakana de lazaina fa hoe noho ny covid-19 ndray sy nolay ady any Ukraine nefa nisy vola be 1 milliard de dollars latsaka kely azonareo natao aiza le vola ary io le mbola nyteneniny teo anivon'ny cour des comptes misy tsy mazava ny fitantaram-bola tamin'ny covid-19 ary ny resahana teo anivon'ny RFI ary nampanaitra ny teo anivon'ny mpanaramaso amin'ny sehatriraisam-pirenena misy tsy mazava fomba nampandehanana vola itsika nge zany tsy hoe tonga teto le covid-19 de ny aina seka be tsika tamin'ny alalan'lay caisse de l'État fa tena nomeny ny sehatriraisam-pirenena ary vola be ny nararaka teto fa tsy natao any am'izay ty nanaovana azy de zao rehefa teneniny hoe diso lahara-pahamena nareo fa zavatra mba mitondra aingana any amin'ny fandroana famokarana tena hoe orinasa anaovana exportation ohatra na kitsinjovana ara-tsosialy voaka satria zay le lalan'le vola teto hanamaivana ny kitambolam-panjakany amin'ny alalan'lay équilibre budgétaire na lay balansa maro samihafa de tsy zay ny nanaovan'le fitondram-panjakana azy fa nyreveny am'izay tiany anaovana azy lay fa natotana kasibosy ara moa député fetra resaka fotsy mibobaka omenan'lay hoe orinasa eto atoerana fa rehefa nijerevanao mividy kasibosy ara ny nataotsika tsy nando vola izy nitaray ny orinasa io na manafariry mitsatsaiko ka mialatsy fa tsy nalohan'ny fitondram-panjakana izay ny filoham-pirenena mihitsy nanomeny baiko tsy hoe tsy nandohan'le vola fa ny am'le hoe amokarana sy anamboarana zanytoerana fa tsy nalohan'ny volan'io orinasa io de lasa izy nampiretirety ndray am'le Artemisia de milaza fa izy messi an'izao tontolo zao de le orinasa ao anatin'lay toeram-piasany am'le orinasa ny taloha le Bionex nomeny marché an'le Artemisia de le taty am'le orinasa Fijara mialatsiny manorona anana olona no nahazo marché an'le ambalazy zany nge zavatra nataonareo teto hoe de raha nytanina zany zao ny production sy ny vola hoe iny ve volam-panjakana sa vola privé ary raha privé nanao an'iny maninona ny fanjakana nanao marketing commercial an'lay CVO plus
sy gelule fandanimbola daholo zany zay mamenatr'olona am'zao mamenatr'olona de avony le mpitarika le fary malagasy de hitorany am'le gazete le monde ary onitra 15 millions de dollars angamby izay raha sy diso fitadiko an'izy zany ny adalam-pitantanana nataonareo ny any olona zany de hoe ity le fiarakodia maty moteur io ny anareo inona nataonareo tsy le moteur ny namboarinareo fa lasa ny lokonareo le fiarakodia de solonareo le jantal io zay ingeny nataonareo hoe zay mihitsy de mipoka le ady any Ukraine sy Russie ateorina be zany ady zany tateorina zany ady zany de zao mbola anatika ambianareo avoakatsika le izy faly tam 2021 tao anatin'ny covid-19 ty reto mbola amby sy deadeaka nataonareo zay le tenenina hoe diso lahara-pahamianareo tokony jery ny lafi ny ara-tsosialy nareo ary tena nanatotana vola miensehatresam-pinena fa ny zavatra nataonareo nefa de zao ity manko misy publication ty tam janvier 2021 zany hoe mbola tao anatin'le covid-19 ty député fetra araky ny kabary filoham-pirenena 31 décembre ozy izy 2020 de atomboka amin'ny taona 2021 reo asa goavana fananganana fotodrafitrasa ka ny anisan'ny tena andrasa maro de antana masoandro meritsy atosika Miami Tomasina autoroute Antananarivo Ambatondra Zaka Tomasina flyover Anosato Andotapenaka tsaro mariana fa eny amin'ny tanàna vaovao tana masoandro no anantanterahana ny lalon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina amin'ny taona 2024 rano fandaram-potoana atreto aloha zao ny lainga nataonareo zao inona nidirany covid-19 am'zao zao ka zay nisy vola zany tao fa nataony zavatra hafa le vola satria tsy nieritreritra fa ho lany mandà reto olona reto de omentsiny le covid-19 nefa le covid-19 député fetra vola be tsy toko tsy foroana 1 milliard de dollars latsaka kely ny azo le fitondram-panjakana efa sasany latsaka kely fotsiny teti-bola-panjakana zany tsara fantatry ny vahoaka vola be tsy toko tsy foroana no azotsika tany amindreo mpiara-miombonatoka de ty mbola misy lainga faharoa koa ty de député fetra 2022 ity lainga faharoa ty raha miresaky nareo fa hoe tena niezaky nareo ity nge tamin'ny janvier 2022 rehefa nirehatra le tany andekaleka de ozy le filoham-pirenena hoe fin de délestage ozy izy dans 6 à 8 mois de ny angavo mponina Antananarivo sy manodidina sy le andalovan'le ria izy le réseau interconnecté Antananarivo zay mahazo anatsirabe hatrany mora mangatsirabe any mola izy zany de hoe mba miangava anareo mba hanina faharetana fa mandraky ty ny androany député fetra vo maika pire miaratsy mifampitean'le jirama de zany ve ny olona mbola mangataka hitondra nefa efa hita zao le izy hoe le tomobile maty motera de nandoky sy nanolo jantaline nataony reto olo reto de nambara mihitsy fa hoe nareo nge diso lahara-pahameny inona ny kitianareo an'le kanja barea inona nanaovanareo an'le resaka colisée inona nanaovanareo antony gasikara tony inona nanaovanareo antony fary malagasy tony fa maninony tony menareo ohatran'zao vola be atototonareo ary amina karazana hoe kasibosy tsy hita le lalan'ly sisy de inona ny tenena zay zao no mitondra fa tsinareo amboambo sy valiboraingina petsapetsambava no miteny de zao le fiainan'le firenena député fetra mariny zay faniry ary ao anatin'zay mbola fanampiny de nisy ny fotoana zay mbola namlin'reo olon'reo ny atao hoe fialana-pana fialana bala amin'ny tsy fahombiazany amin'ny fitantanana firenena toy ny hoe ny mpanohatra zany no mamingana ny mpanohatra no mametraka sakana fa matanjaka ve zany isika ianareo ane ny tompon'ny familiny indrindra izay ne ka ao anatiny any fotsiny de miteny izay ohatra anaty wagon zay na ao anatin'lay fiara de miteny zay hoe aza de mivilavila oatra aza de misotro toaka reo rehefa mitondra fiara fa vilavilane izy zany ianao zany ane to mijanona foany ohatra nefa hipoaka ne zany mpinenao zany efa sola be de araky ny tenin'ny faniry hoe solona jantialile izy fa le motera efa hipoaka efa hitapy fa any amin'ny zavatra tsy tokony nosoloana satria nyendriky ivelany no namboamoarin'reo hatrany mba hamirapiratra de izao ara rehefa nitsika rainareo izahy dia reniretsika ny rahantsika anandreo iateo ny teny masovoan'ny vondrona européanna miasa eto amintsika Ramatoa Delattre voatotohina ozy izy io le Ramatoa io ny fahalalana amin'ny teny sy ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra inona ny zavatra hita izy nefa itsakilano iaho teo mahazo mamory olona ny famorinany olona izy zany sahanohatra n'zao lazaiko zao indrindraindrindra ianareo ao amin'ny fitondram-panjakana manao hoe
ianareo ane rehefa mamory olona na mpanatenainareo na zarainareo vatsitsinjo sy menareo fanomezana na olona mpanatenainareo ho tapidirina ho mpiasa-panjakana na olona izay a terena na mpianatra akatona ny fianarana na mpiasa-panjakana isa-tsokajiny na mpiasa amin'ny fahasalamany ny fanabiazana zay terena anatrika sy anotrina ny fandalovany andriamatofilo zay sisa fany amin'ny farany a na olona fidina vola tambazana vola zay sisa fomba afahan'ireo olona ireo a mamory vahoaka de izay ny nahatonga atsika ny sakatsakanany a na moa n'andriamato minisitry ny aty-tany aniny noty a zay efa nambaranay vo nivoaka iny de ny apitsony iny izahay a ary ny tenako anisan'ny teny andray amin'ny masolom-bavambahoaka de nanao toy zao hoy aho hoe iny notinao iny aminay andriamato minisitra tsy hoe mitarika ny olona ikomy izay fa aminay iny de tsy misy antony a ary tsy anaraka an'iny izahay tsy misy dikan'iny aminay a fa de lazao a zay tianao ambara fa izahay fantatray a ny toetsaina hoentinay mikarakara famorim-bahoaka fantatray ny fanomanana ary efa ely izay tao anatin'ny efa taona stapany izay de efa nanomana n'zany atrika fifidianana zany a nanangalaram-bato ary izay tamin'ny 7 nanangalaram-bato zay tamin'ny fifidianana présidentielle sy ny législative de io izahay a fa tonga ndray ty ny 3 zay anaovantsika anatanterantsika fifidianana filoam-pirenena vonony izahay zay mahatonga amin'ny tenite namana faniry a mpianajaina tsy mila teteza mitany aty ny aty am'tiako madagasikara sy ny aty amin'ny fanoherana zay tari amin'ny président ravalomana de efa niomana tao anatin'izay efa taona stapany zay ary ianareo mba nanahoana rehefa tsy vonony ianareo a de mialahy atsipazony gan mialahy mba tsoa hitafienatra mafabaraka fa raha izao zava-misy izao ny fieorenay rehetra trany amin'ny faritra any ianao andriamato andro rajoela raha mbola hirotsaka eo tsy ho tafiditra nisan'ny mpifaninana amin'ny fiodinana faharoa kory ianao sahako ny milazan'zany raha tsy hoe angala bato anga ka io le tetika ry zareo sisa le io le faraha avitraina io le hoe le io le any amin'ny taloha manko zany le hoe le hitan'ny député fetra zany le kilalao an'le ankizy taloha le mangataka farabanky de rehefa mangataka farabanky zany a de eo le mitalao mafy zany a de atao daholo zay fomba le mitrisy zay zay mangataka farabanky manko izy io sisa zany ka justement zay mihitsy ny ataony de rehefa angataka farabanky izy satria fatany fa tsy ho tafavoaka tsony izy de inona nataony lasa le olona kely manodidididina kely azy le tena manana problema be fa rehefa menjery ty fanjakany ty de nametrahany lohany sy ny tongo manahirana anazy ahoana daholo ny resaka placement kely madinidinika le vola ary ahoana ny resaka mobilier samy hafatsika ary ahoana le avoarantsika sy ny sisa satria fatorany nataony ihany am'le fametrahana an'le resaka ara io ohatra am'le avoary illicite ahoana zany problema an'ireo olon'ireo menakavy tsy ny fampandrosoana fa tsisy resaka développement zany hoe malahelo anao vaoaka malagasy izy malahelo antsy orinasan'ny zanatany malagasy tsy miodina izy malahelo an le entreprise zanatany kely ara tsy rarany efa firiny maty firiny gadra firiny narary tapaka lalandra efa nitaraina fa tsy rarany tsy momeny vola zany raha resaka lalàny zany amin'ny resaka tena hoe ina moa zany fanapotehana fiainan'olona tena azo anenjehana be mihitsiny amina resaka onitra zany député fetra satria nitarika fahampotehana amin'ny fiainan'olona ny tsy fandoavanao vola taorina ny fahavitany asa service fe fa namoronana sy narirarira tao fotsiny ndrasy loha fa hitsirika ny eo anivon'ny présidence de 8 eo de à partir zay de pena tsikelikely fa misy marché fictif misy an'izao fa ny tena marina hoa de zay matahotra daholo le manodidina de posena le iandro rajoelona aloha ndao irotsaka fa ny atsika aloha de osytsika hoe efa mahitatsika embolana sisa raha mandra-mahatonga ny any volana janoary ho tapitro ty raharaha ty zany satria andeha fifidianana 9 novembre 2023 ao arinan'izay efa mahita an'ilay sorotsitsika hoe iainga le firenena fa nitadiavitsika fotsiny député fetra zay nge mahatonga atsika miteny manao an'le hoe aza de kolina loatra re le olona aza de kolina am'le teteza mita le izy am'le mpivoy an'le teteza mita fefa akaiky io dikan'izay ny zavatra tokony ataotsika lasa endrika diversion le izy diversion lasa endrika faux débat le izy tokony andinitsika resaka code électoral misy opportunité ny assemblée nationale mivory io ahoana ny tokony anaovana pression atongavan'zany
ahoana ny hahafahantsika mijery ny senisy ny ACC misy mivory ao anatin'ny 10 andro ny assemblée nationale 20 andro zay lasa député fetra dikan'izay mbola manana 25 andro atambaro le hery da ho atsaraina ny endriky ny lalam-pifidianana ahoana ny resaka plafonnement vola ampiasainy 100 millions de dollars tsy latsaka ingeny ny ampiasain'le fitondram-panjakana tamin'ny 2018 ahoana zany fa ahoana le olon-dreny nahitan'izany tampoka teo vokatry ny vaky balina tetezamita 2000 dia 2009 de eo ny atao mahatonga atsika hoe tsy lahara-pahamiana tsony tsy mety le satria mbola karazany tsika ihany mametraka alakôly ipetrahany le ngarajoely eo fa ndao tsika andeha amina option mazava legala io ny texte hiatrika fifidiana fa fanatsarana amin'ny alalan'lay lalam-pifidiana sy reo indrindrandrindra aty an'le mpamoaka didy faran'le hoe tsy azo ivalozana reny koa mila fitandremantsika am'ireny député fetra mazava ingeny teny Andriamatoa Serge Zafy Mahova teto rehefa nalefatsika lay interview tamin'ny RFI ny conjoint sy ny conjointe sy ny rehetrarehetra miaraka ho daholo de zay le soroantsika mafy am'izao fotoana zao hoe ndao amboarina lendriky le lalam-pifidiana mino a député fa ianareo solombaboaka tim ihany ko mba mifampiresadresaka ihany amin'ny solombaboaka mandinika zay marina mihitsy ary misy ny fifampiresahana atao hoe misy ny lany tamin'ny anaran'ny mpanohatra na nytiako Madagasikara misy ireo lany tamin'ny anarany tsy miankina sy ny tokony volomboasary na ny vovonana tena miresaka izay namana faniry tena miresaka izay ry mpiaino ny zavatra efa tsy afa-miala tsony reo olon'ireo efa natao nandramana ihany lainga sy ny fitaka fa kendany nasesiky ny tanan'ireo ary tratry ny aloka zay ny tena eritreritry olon'ireo hoe nieritreritry ny tsy tratry ny aloka reo arak'le fomba fitenin'ny tanora moa zany dia ankehitriny ny zava-misy dia mandainga mbola toizana any le fanao araky ny teniko teo nefa ny fomba nahazahoan'ireo olon'ireo le atao hoe maro anisa na nandresena Andriamatoa Andry Rajoelina nahazahoany ny toerany filoham-pirenena dia tao anatina resaka doublon tao anatina resaka alabato mitovy tsisy valaka am'izay ihany koa nahazahoan'rareo ny maro anisa tao anatin'ilay vovonana volomboasary zay tsy sasatra moa ny miovanarana satria efa nasiso efa ratsy teo anatrehan'ny vahoaka izany hoe TGV zany de somary nampangingininy zany nampangininy zany matsy de ny solona mapara de aveo ny solona ny tianary rehetra manomboka amin'ny IRT na IRD na IRK na amin'ny commune na IRMAR na ANR na tsy sasatry ny ovana le izy ohatran'ireny le olona manao orinasa mitsoka etra ireny de re matsy matetika ovana ny anarany de pretinao no atao zany hoe anarana tsy izy de soratana amin'ny olo-kafa le izy izay no nataon'ireo tany zay de vitanay taratra tany de vitanay soritra izay ateniviny tiako Madagasikara hoe amita bahoaka reto olony reto fa satria matoa ny ovana ny anarana TGV tsy de tononona intsony le manao tananao trao iny zany satria efa tena hoe masisy anatrehan'ny opinion sy ny hevi-bahoaka zany TGV zany de nitatra l'izy asa ovan'ireo inona za mino fa mbola irotsaka moa izy de araky ny teniko teo hoe mbola say ianao raha mbola hoe irotsaka ho fidina filoham-pirenena am'izao zava-misy sy zao zava-bita ampitahana am'izay nampanantenanao zao Andriamatoa Filoha sy ny korotana misy eo anivonareo dia nresaka lalam-pifidianana teo ifaniry eo anatin'ny fivoriana ara-potoana izahay mariny zay maninona ara no miteny toy izao ara lay solom-bavam-bahoaka lany teny boribory tany fahadimy niaraka tamin'ny tenanay avy amin'ny vondro ny maronisa ao amin'ny antemieram-pirenena zao ny teniny eto izy de tsisy andinika n'zany lalam-pifidianana zany mihitsy mandritry n'io fivoriana ara-potoana io zay aloha de efa mampime le rangaha efa tsy mahagaga ny olona moa zany rehefa izy no miteny fa ny faharoa ihany keo de ozy izy hoe mbolo olany ozy izy ary raha mirotsaka eo président Rajoelina zay mihitsy ny fiteniny de mbolo olany amin'ny fidinana voalohany iny le manakorazy vatana fotsiny iny fa ny ao ambadiky niny efa marary andoso sainy raha mieritreritra zany nge fa aika zay angalatra fotsiny mampiasa ny viavy mafoaka sy ny sisa rehetrarehetra any ananina sy mipiasa ny fahasalamana no jugement supplétif mahena information manko fa mbola tsy hiteny eto ka ho avy amin'ny jugement supplétif mihitsy raha ho an'ny olona tena niomana hitondra ny saina manam-panahy de voanandray an'io fahefahana io na ivitoeran'io de tokony ny eritreritra tokony nahafantatra hoe afaka 5 taonany dia isy fifidianana indray dia tsy maintsy hiala eto amin'ity toerany ity
fa tsy zay nen'ireo olon'ireo fa heritaona latsaka tatia tsy faranany ny fempitom-piasana lay filoam-pirenena vo nanentsika nanao jugement supplétif vo nyresaka momba ny resaka refontina ny fanavozany fotiny nefa efa lalam-panorenana no mamaritra mametraka izany hoe isaky ny folo taona de tokony ravany io lisitra io a de manao a mandrafitra lisitra vaovao de teo reo de fa nanomboka nanodikodina fa nanomboka amin'ny panika nanomboka ny korotana de inona rany hoe mahatonga n'lay eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika milaza hoe ianareo mpanohatra satria efa tenina miorooro reo efa mikorotana ambony ambanina ny zanakatidohany maninona lay tao amin'ny fiadidinan'ny repoblika nylaza hoe ianareo mpanohatra ane no nanao an'y code électoral sy nanovany io tamin'ny 2024 azafady a mialatsina aloha ampahafantaritsika ny vahoaka ampatsahivitsika ny vahoaka fa iza moa no nitondra taorinany reny etsiky ny fitotelo am'ny fitopolo député reny ekena nisy olo-mamboaka tiako madagasikara tao anatin'zany fa ianareo ane tamin'ny volana jona raha nandrafitra ny gouvernemanta sy nanangana ny gouvernemanta tsay izay ianareo ny tena nitazona amin'ny poste stratégique rehetra tao anatin'zany gouvernement zany no nanovany io zavatra io ekena ny filoam-pirenena tam'izany fotoana zany de andriamatohery rajonary mampianina fa ny tena nitantana ny raharaha nitazona amin'ny poste stratégique io iateo de ianareo volomboasary ka tompona ndraikitra zato isan-jato ianareo accusation gratuite ny tenenana an'izay hoe lalàna taminareo mbola teo amin'ny fitondrany hoe zafady a ianareo no nitondra ny baolina satria ianareo no tao anivon'ny primature sy ny ministère ho iateo stratégique sy ny poste stratégique rehetra dia io le fomba fiteny hoe miova koa nge ny zavadrehetra e misy hoe ny zavadrehetra de mivoatra na hoe tout évolue dans l'espace et dans le temps mety misy zavatra nety tam'izay fotoana zay tsy mety am'izao fotoana zao inona ny antony tsy mampety azy de satria zao ray aloha na tonga n'andriamatoa filoam-pirenena andro rajoelona teo amin'ny toerany am'izao fotoana zao de alabato fa raha ny tokony nandresy tam'ireny fotoana dia andriamatoa marika ravalomanana ny filoa ravalomanana raha ny tokony nahazo toerana tany amin'ny 10 ka hatramin'ny 7 na 20 sy ny mbambaoka ny taty anivon'ny tiako madagasikara dia enina ambiny folo any no azo satria alabato be vata no nisy tao maninona io ACC io no toerinay maninona io firafitry ny seny io no toerinay am'izao fotoana zao ka hitakinay amin'ny fomba entitra hoe mbola manam-potoana ny isika e ato anatin'ny fivinaram-potoana sy olo-mbavamboaka sy ny parlemanta am'izao tsika miteny zao afaka aroseny ny fanovana ary anaovana antso amin'ny etiany tsy miaradia ny fitondrana enina hatramin'ny mpitona fanjakana sy ny mpanaradia azy hoe ndao retsika androso natolo-dalàna io na volavolan-dalàna andao arafitra ifampiresaky tsika reto ny tokony ho arenina reto ny tsy mety fa tsy hoe ianareo valiborangina toy ny resahana manafaniry te valiborangina moa nahazo avany aminareo ianareo no nandrafitra an'io ianareo no nanao any tamin'ny 2024 fiza le nitondra tamin'ny 2024 ianareo nge hoa ny ministère rehetrarehetra de souveraineté ny poste stratégique ianareo daholo ny tao de ianareo no nanovan'io fa za ilika ty aminay fa tsy misy idiranay ary ny tim tao anatin'zany ny fitahanareo a raha nynana be ny isa teny de sa manambara fa mbola mpanolotsaina ny tanàna ny tena tam'zany teo amparviany lampa ny tanàna no nanaovana n'zany etsika izany ary anisany nandray anjara tam'zany ny tenanay fa tsy aiza konokrononareo tany ambadika tany ny fitahanareo la tiako madagasikara ny fampiresaka taninareo de nidoblenareo a nanao lalapozy ianareo a dia andriamatotsay no nitendrenareo teo a tsy ny fampiarana tsy ny fampiresana toy ireny hoe faniratsirana filoam-pirenena vatapatynentinareo nanam-panaovinareo nisy hotesina nydidina n'lay fiara natao ohatra ny sarisarina corbillard iny ianareo TGV eny eny nanao an'ireny teo e ianareo volomboasary eny eny no nanomana an'ireny zavatra eny tsy misy idiranay tiako madagasikara nanjary lasa araky le fomba fiteny voarora tsy maimbo ny tim tam'ireny fa evitrareo TGV reny evitrareo volomboasary a ireny zavatra reny ary tsy sitrapon'ny opposition am'izao fotoana zao zay lazainareo fampitondra ireny vatapaty reny evitrareo irery manokany reny ary tompona andraikitra am'ireny ianareo faniratsirany reny be de be ny zavatra nazeranareo tamin'ireny code électoral tamin'ny teo amin'ny fitantanana ianareo ianareo ny teo fa araky ny teniko teo filoam-pirenena ihany fotsiny ho any filoha rajonary nampiana tamin'ireny fotoana reny ka tsara lay accusation gratuite lay valiborangina valiteny boribory
ataonareo lava fa efa tsy afaka ianareo aza mirotsaka itsony na nareo irotsaka na nareo tsy irotsaka izay aloha tsy mila teteza mita fa mifaharoa andao mbola iresaka fa mbola manam-potoantsika mitovy tam'ireny taona 8 reny enimbolana talohan'ny fifidianana nge ireny namana faniry naninona no afaka nisy andreny etsika ireny fa zay moa le kajikajin'ireo ain'ireo olon'ireo ny manao kajy mamitaka resampifidianana no niatsehany zay mihitsy resampifidianana ary zao no de zao ndray le izy tsy azoko tena fa nga io baibolony tsy azoko tiana rehefa misy ny tsy mety ny antomatonga antsika iteny zay manko député fetra tsy maintsy ikitika lalam-pifidianana antsika fa ahoana na ampidirina circonscription le diaspora ny ivelany ary ahoana ny jerevantsika nyrety voafonjy rety satria miteny le fitoram-panjakana hoe tokony fidy voafonjy fa fokotany moa vao justement zany tsy maintsy diniany zany erahana amy kondo zany mba tsy hisy riska ny am'le hoe ireo ndray ny fomba entina hangala bato no vato avy am'ireo mila fatarina tsara hoe fimarina nisy amy borofandatsaham-bato sy ny fokotany eto am'ty fireneny ity ary circonscription électorale ve ny any amin'ny ivelany any Madagasikara any ary tena fokotany kosy bureau de vote ve ny any amin'ny fonjy no afahany mifidy de ahoana koa mbola anavahanandreo ra mbo resaka voafonjy fa tonga otsaiky ty namana faniry fantatra fa ny olona meloka no ny akamarony raha ny tokony ho izy no any amponja mety misy olona mbola tsy meloka fa mbola voatazona vonjy maika fa rehefa tsy meloka reny olona reny ka tadiaviny reto mpitondra fanjakany reto ifidy amin'ny fotoam-pifidianana avoy ary izy rehefa tsy meloka avoy aloha le olona rehefa tsy meloka zany rehetra mily fampiresahana zay indrindra manko mila pailalana mila fiarahamonimpirenena miara-mandinika zany mpanao politika fa tsy hoe tonga de hoentinareo eny fotsiny le izy ambony latabatra zay tianareo anaovana azy le izy de hoe tsy azoko tiany io fa naninona nkitianareo 2018 izy neny nikitika an'ireo fa tsy ny filora jonary mampianina ary zao nge ny tena loza ato hoe io izy araky ny lalàna ny nametrahana ho avy am'izay kely aho hoe araky ny lalàna sy voafaritry ny lalàna ny nametrahana sy nanendrena ny safidianana n'ireo mpikambana ao amin'ny CNI sy ny mpikambana ny ao amin'ny HCC azafady ok raha ny endriky ivelany de ohatry ny hoe araky ny lalàna fa ny tany aloha tany amin'ny 8 no ny vokatry ny alabato na teny anivony tamin'ny fifidianana sénatorial izay tsy ara-dalàna satria mbola tsy complet le collège électoral araky ny fiteny azy de efa tsy mitombony iny zany ny fifidianana tena zay mihitsy ny fifidianana sy olom-bavambaoka betsaka mivokatra navadika fa misy ny efa lany de tia navadika etrotran'izao de ity ndray no natao lany fa ity tsy lany na izy samy izy na teo amin'ny candidat antime sy ny candidat andrala volomboasary de nisy nampifamadiana toy izao ry zareo ihany no teny anay an'zany efa manomboka miva ho any lela ao amin'io de izao ara inona no mety vokatra tato amin'ny fanendrena tsara mpahafantarana vahoaka satria izao ny senana ny antemeran-dolona dia nanendry ny fidy solotena zay ao andrafitra ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana torak' zany ihany ko na nivony antemeram-pirenena izay nanendry olona sy ny fidy olona ho solotenan'izy ireo ao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana mitovitovy am'izay ihany ko ny teo anivony ny vomiera ambara fa mahaleo tena nefa zay tsy mahaleo tena velively ty ndray misy parentese kely ataoko mahakasika ny CNI mbola lay fiadidinan'ny republika ihany izay namoaka hoe ny revisena labeso ny namana faniry sy ry mpiaino ny tetibola hoentina manatanteraka fifidianana dia lasa 70 milliards zay zany nitapaky ny ao anivony mpitondra fanjakana za mino fa ny avarian-dapary no miteny an'izay de mipetraka ary mifanontany hoe mahaleo tena ary ve le CNI izay nilaza fa teo amin'ny 700 milliards ny vola ilaina anatanterahana fifidianana ary ny voasoratra ao anaty lalàna amin'ny feny tetibola LFI ny lanina tamin'ny faraparan'ny taona lasa iny dia nisy 45 milliards ihany aloha nefa nampidirina tao ariary fa hoe molodiniany zany amin'ny fotoana ny LFR dikan'izany de proof mitohaka amin'ny tenda fa tsy mahaleo tena ilay CNI fa ny ary andapary ary akaiky n'Andriamatofoloa Andry Rajoelina sy ny manodidina azy eo manao hoe tsy 140 zany ty fa tonga de borinana amin'ny atsasany manao fanambarana ny ao amin'ny fiadidinan'ny republika 70 milliards ihany no izy ory CNI mieritrereta ihany tsy alao ve mametra-pialana sa mbola mamy lay toerana miala mahalala menatra fa tsy indépendant ianareo tsy mahaleo tena ianareo fa baiko ny la voie de 100 mètres i grand mètre ary ambony ary ny teny hoe zao ihany ny vola tao ao 70 de izay
vita zany vola zany ve vola présidentielle sa présidentielle sy communal sa sao de mieritreritra fa premier tour fotsiny ndray koa ary reto any amin'ny côtéany satria efa mandeha le papaikady madinidinika ty amadika mety premier tour de ho vita amin'ny président Ravalomanana raha candidat izy mety zay ka mety mafantampantana izy de zay nanaovany azy hoe 70 milliards ihany tena mety ho zay fa fanseny mila miteny hoe ay zalay tableau an'le 143 milliards d'ariary le niteneny seny sy hoe tia disponible avy any amin'ny fanjakana 70 milliards d'ariary eo manko le mila azavaina député fetra tena hafahafa be le izy fa ohatrany hoe io ve zany no inona zany tikanjo tikano anaiky tsara tsy anaiky tsara fa de zao io aloha vola de mena de manery am'izay le seny eo nge le mampamailo atsika eo le mampamailo atsika ny antony mampamailo atsika de zao ny amin'ny hoe efa fatatsika fa olona tsy milamy maratsaina reto fitondram-panjakana reto ny antony tsy milamy maratsaina zany de olona tsy mba honnête zany manao zavatra satria ny azy moa zany de hoe zany fahefany zany everiny famandrak'izay fa tsy mety tetra izy hoe ny alternance démocratique de mety hoe rehefa tsy navita ny asa na rehefa hitsara mivahoaka na inona endriky ny fifidianao avy eo zay zany point barre fa ny anazy de zao diliry foana io fa tsy maintsy tsika nitonga ao tahaka n'le nanomana fitaovam-piadiana tamin'ny 2018 fa tia indray aloha tena hoe fifidianana fanavotam-pirenena ozy izy namana solombavam-baoaka zay révolution électorale ozy tsika tena zay ny any tanana mivahoaka ny omailo mivory mifanetana fa tsy avelatsika azo vahany eto ahoantsika no amela malalaka ny olona mpangala-bato zay araky ny tenin'ny Azerina zay hoe mihoatra lavitra noho ny olona dahalo fa avalim-pirenena mihitsy iza mieritreritra angala-bato zany zay no mahatonga atsika mandrafitra manda be ho mailo eo anatrehan'ny reto tedi-dratsiny reto olona reto ka na iza zany tafiditra ao anatiny eo na miraitsykombakomba raha senisy ny asa ise voakofiroko ao rehefa joro zany manda be zany tsy anaiky zay le comité de vigilance mba hitandremany rehetrarehetra zany de veritsika fa tena mba oka zay oka zay fa tsy le président teto zay sy député fetsy efa niteny teto hoe tsy tia mampandefindefitra ty na sao de verinareo fa tia mampanaikinaiky na tia nanaiky tengenam-bozina de io zay filoha marika Ravalomanana zay marika Ravalomanana 2002 ty fa tsy marika Ravalomanana 2018 dikan'izay message ho anareo zay de mbola say ihany mangalatra ho hitatsika eo mifandehany député fetra mamaraparana amaranako ny anjara fiakarana teto amin'ity plateau ty dia zao no afatra na ho an'ny mpitondry moa zany na ho an'ny vahoaka rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao hoe ninninona no lazain'ireo mpitondry ireo sy ny mpanaradia azy de efa mahalala ireo ary efa mahafantatra ireo fa tsy ho lany intsony ary tsy anana ny maro anisy intsony am'ireo fifidianana izay ifandimby atao anatiny ataoko hoe atao anatin'ny heritaona latsaka kely eo ny fifidianana filoham-pirenena afaka heritaona eo ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka dia afaka enim-bolana eo na mahery kely ihany koa ny fifidianana zay ho be ny tanàna sy ho mpanolotsaina ny tanàna nambany vohatra io nandreny vohatra ka inona ary inona ny tokony hamailo atsika de araky ny tenin'ny faniry teo anapiko an'lay hoe afa lay ty mamandefindefitra teo aloha fa itsika de hiady isika de anara-maso isika dia ho arahantsika hatramin'ny atsipiriny ny fihetsik'ireo hatramin'ny madinika indrindra inona ny konokonon'ireo olonao reo matoa mbola samy teny lay solombavam-bahoaka araky ny teniko teo hoe zay efa lany enatra fa mipetsipetsina tokana sisa miteny tsy misy solombavam-bahoaka samy teny tsony am'izao fotoana itenenantsika zao mbola samy joro miaro an'izao fitondrano zao tsy misy ho iaho le raha izay sisa samy teny efa andro vitsivitsy zay de zao ara matoa izy sambola milaza fa mbola ho lany amin'ny fiodinana voalohany de angalatra izy zay de zao ara arao maso sahi mijoro akoatry ny fanetanana zay fa nataonay nataony ny avatyanivy mifanoerana sy miarak zay mpiaradia amin'ny président Ravalomanana hoe misoratanarana midira anatin'izitry ny mpifidy de rehefa niditra vita ny fisoratana anarana de arao maso ny fihetsiny eny amin'ny fokotany rehetra eny ny fanangonangonana kara-panondrina photocopie mody lazaina fa hoe azahoana fanampiana anaovana an'zao sy zao fa fomby reny
oentina mbola mampiasa ny kara-panondronao a sy ny zay indrindra fanoratana anarana izay tsy anao akory tsy amy sitraponao fa amboariny reny zavatra eny de ampiasainy ny anaranao a de mila mailo anao fa aleo ianao ny manatona any amy fokontany manatona an'ireny a agent recenseur sy CLA reny a ianao manoratra ny anaranao de azo omemena any ny photocopie ny kara-panondronao azo omemena an'ireo olona reo fa efa fantatsika ary efa diso fantatsika loatra ny toetra an'ireo olona rehetrareo e zany ve de mbola ampatsahivina atsika any fa fanamafisana fotsiny no ataona eto hoe arao maso a mila mailo ataotsika andromaso no fiatsika ireo hatramy madinika indrindra fa isika dia mitaky miady a ho an'ny marina ho an'ny fahamarinana zay ihany tsy mila vaniny aminareo izay a ka aza ilana vaniny izay a amin'ny famorim-bahoaka in'le noty moa mbola veriko indray mandeha farany hoe amina iny andre mato minisitry ny atitany a araky ny efa teniny masovoan'ny vondrona eropeana iny de hoe ny anany tonga de ataokany amin'ny tena enjana mihitsy hoe tsy misy dikany aminay noty nataona iny ny ataonay nataonay a satria zahay a de efa miomana amy zavatra etsika hatrany a milamina satria ho fanentanana ny vahoaka ary mianime izay araky ny teniny teto a ny fiainana ara-politika dia izay a ireny zavatra ataonay rehetrarehetra ireny dia zay namana faniry no oetiko a mametraka ny veloma mandra-piresaka sy mandra-pitafa amitsika rehetra mpanaraka ny fandarana dia mirary soa ary mbola toizana any ny fanentanana hoe midira re ataovy zay idiranao a isoratanao ao anatiny zany lisitry mpividy zany fa mbola manana hatramin'ny faraika amby telopolo ny volana me isika natao hoe somary tsy ara-dalàna ary zay satria lalàna viaiza marina moa no manambara fa hatramin'ny faraika amby telopolo ny volana me no ahafahana misoratra fa raha ny tokony ho izy io raha mbola misy tsy tafiditra de tokony hitariny io a na mbola 2 volana ara alohan'ny fifidianana na 3 volana alohan'ny fifidianana ahafahan'ny vahoaka rehetra miditra sy mahazo kara-pifidianana mba ahafahany manevitra amin'ny androm-pifidianana mba anatenany a fiainana tsaratsara kosa ametrahany fitokisany amin'ny olona zay tena hitany fampandrosany ty firenena ty de zay a samy tsara tsika rehetra namana rehetra tamin'ny MBS ny teknisianina mpanetana ny mpandray anjara tamin'ny fandarana ary nareo rehetra mpanaraka indrindrandrindra ianareo manaraka amin'ny tambazotra fa tsy amin'ny radio sy ny tele ihany ka dia zay fa de samy tsara e amanaraka indray iny ary de tia-pamararina moa zany a de mandefa kokoa kely ho an'ny dokotera Mami zay namany efatra any amin'ny taona 70 tany hoany a kanefa dia tsy mafoy a manaraka atsika dia kokoa ny dokotera Mami tsarona trany fiarahana rehetra zany sy ny fanampiana tamin'ny fotoan'andro a de mahafinaritra mbola mare fa mbola any daholo ny akamarehetra de misaotra ny dokotera Mami tia-pamaranana am'izay araky ny nambarako teo a dia mikarakara fionana zany zareo kamemerany Europany amin'ny lahady zao a dia ho alefatsika zay sport zay ho anareo zay makafiana Andriamatoa Marc Ravalomanina na mpanarady na ihany koa reo mieritreritra fa vahaolana zany a azo atao foana ny miady hevitra sy ny rehetrarehetra de eno ity sport ity zany a fampiresaha fampilaza am'izay fionandehibe izay a am'zoma izao zany a ifanakalozanareo hevitra mola izy a araky ny fampitana reo vaovao tety anivon'ny miara-manonja MBS zany de zay no mamarina fandarantsika rapito zany a de ady hevitra solomamboaka hafa indray niaraka amintsika fa de mirary atsika havita tsara ty tontolo andro mahafinaritra ny alarbe ty makasitraka tompo lasy tompo vavy Ny komity manona ny Marc Ravalomanana dia miantso ny malagasy mpiray-tanindrazana rehetra eto Eropa ny alahady 14 Mey 2024 ao amin'le Jardin de Lucely 6 rue de Lucely 75 009 Paris manomboka amin'ireo oratolakandro. Maro ny zavatra hodinitsika miaraka mikasika izao fahasairanana miantra ny vahoaka malagasy izao, mikasika ny raharam-pirenena ary indrindra mikasika ny fifidianana ho filoham-pirenena izay voafaritra ho tanteraina amin'ity taona 2024 ity. Ny hevitrao, ny hevitsika miaraka dia efa fitadiavana vahaolana sahady mba hisy ny fifidianana madio, marina ary ho ekeny rehetra. Ko tongava maro fa ny adidy tsy ho an'olon-dratsy. Izay no afatra manantena antsika ho tonga
ao amin'ny jardin de Lisly 6 rue de Lisly 75 009 Paris ny alahady 7 ambin'ny folo mai amin'ny 2 tolakandro tongava maro e